Kafalina ndray toboka lasy toboko vavy no tsy diana ny tokantranontsika mpanaraka ny fahitalavitra CCL amin'ity alatsinainy fa 5 ny volana septambra taona 13 sy 4 ity tonga sotsika amin'ity fandarana manokana ity araka ny tetsika amin'izao tsy ny fandarana vatofantsika akory fa fandarana manokana eto amin'ny CCL TV arabaina isika mpanaraka amin'ny fahitalavitra tahaka an'izany koa isika manaraka amin'ny reny satellite reny Blue Line moa tekitenena dia manaraka amin'ny canal 3 mandeha amin'ny Blue Line eo ihany koa ny YouTube ny Facebook fandarana manokana nasina ny fandarana manokana eto amin'ny CCL TV satria ao anatin'ny vanim-potoana mamaivahiny atao hoe raharam-pirenena amin'ny ankapobeny mihitsy ny eto Madagasikara manaraka an'izany ihany koa ny voakany Tomasina misy vahiny nasaina ao anatin'izao fandarana manokana izao efa vahiniko tamin'ny volana May taona 2024 ny vahiniko aminatin'ity fandarana manokana ity dia tsy iza izany fa Andriamatoa Jean de la Croix Rakotoarson azafady miarabanao vahiny atao anatin'ity fandarana manokana ity Andriamatoa Ray aman-dreny Jean de la Croix Rakotoarson. Faly tokoa izay nasainareo anatin'ity fandarana ity satria fotoana izao dia toraka izany koa ny tenako miarabanareo atao anatin'ity orinasa CCL ity nanasa ana hitafatafa sy fandinidinika amin'ny zava-misy amin'izao vanim-potoana izao. Dia miarabanareo ihany koa ny teknisianina rehetrarehetra izay manatrika eto ary miaraba koa ny vahoaka malagasy manontolo ary tsy adino koa nareo any ivelany na ny diaspora zany na maneran-tany. Eny izay ny atao hoe fiarabana ny vahiny misy amintsika no efa mahafantatra ny vahiniko androany atao anatin'ity fandarana manokana ity misy ihany koa no mbola tsy mahalala mihitsy ny hoe iza zany Jean de la Croix Rakotoarson zany fahitantsika anazy any atokantrano amin'izao dia miavaka ny fomba fiakanjony manao satroka ao anaty efitrano ndeha ho falitako hoe iza moa zany vahiny zany Ray aman-dreny atao hoe ampanahy mpaminany no ahafantarany vahoakany Tomasina anazy fa nisehatra tamina lafin-javatra maro izy tao anatin'izay sehatra ny faminaniana izay ny tena nahafantarany Ray aman-dreny Tomasina an'izany olona zany ihany koa dia tamin'ny vanim-potoanany Covid-19 tamin'ny taona 2024 iny aty amin'ny taona 2024 indray voa aneo hevitra izany mpaminany izany tsy ho fahitatsika lavabe intsony hoe inona ny atao hoe mpaminany satria efa niresaka tsika tao anatin'ny fandarana izay vatofantsika betsaka amintsika ihany koa ny kristiana mahalala ny dikan'izany atao hoe mpaminany zany ny antondianao eto Ray aman-dreny Jean de la Croix Rakotoarson inona ny vaovaonao izay elaela tsy nionan'izay. Ny vaovao moa betsaka dia betsaka tokoa ny vaovao indrindrandrindra fa ny zavatra miseho amin'ny tany malagasy ity firenena ka tsy ho voambara eto satria fotoana fohy ary voafetra fa arakaraka ny fanontaniana izay mety apetraka ao amiko sy vaovao izay mety ho teneniko eto ihany no voambara angambany ka asa ahoana nanomboantsika anazy atomboka atsika dao ary atomboka atsika raha mifampiresaka tsika mialohan izao fandarana manokana izao dia antony anankiray ihany koa Ray aman-dreny Jean de la Croix tena nandisananao hoe andao anao fandarana manokana antsika satria misy zava-baovao tsy dia vaovao ihany satria raha ny sainy vahoaka malagasy amin'izao dia mirona makany amin'io fiatrehana ny fifidianana isika nefa raha tafiresaka tamin'ny herinandro iny dia tahaka ny ohatrany hoe mbola misy zavatra mahampananontany loza mitatao amin'ny firenena dia nivalana aretina coronavirus izany antony anankiray nanisiana izao fandarana manokana izay ahoana mariny ity coronavirus ity satria izay no nahafantarana anao efa foana eto amin'izao tontolo izao hoe izy io sa mbola misy amin'ny mampaminany anao. Misaotra anao nametraka an'izay fanontaniana izay satria zavatra goavana be mihitsy ny zany valana aretina coronavirus zany fa be dia be no milaza
fa fa tsy hisy izy io eny fa na dia azo lanamana zay milaza mpaminany dia milaza mihitsy hoe 2022 foana ny coronavirus. Ny tenako nefany dia contraire, fanipaka amin'izany no ilazako an'le coronavirus satria raha manaraka vaovaotsika maneran-tany dia mandripaka ny coronavirus amintsika miteny zao. Ny eto Madagasikara moa zany dia lazaina fa tsisy azoko lazaina hoe normal ihany, tsy mampisy anazy aloha, fa afaka fotoana fohy, afaka volana vitsivitsy, raha tsy soroana, raha tsy sakanana dia hiditra anatin'ny confinement indray tsika ry vahoaka malagasy, indrindra fa ity Tamatave ity. Azo soroana zany satria fantatra dia fantatra hoe inona moa mahatonga an'le coronavirus. Diso daholo ny akamaroany kajikajy izay natao tanatin'ireny coronavirus reny tao ny fanaovana cache-bouche. Za moa dia miziriziry mihitsy neto zany coronavirus zany tsy voasakana cache-bouche fa dia nampijaliana ny olona hanao cache-bouche, nampijaliana ny olona tsy voaka, tsy vidy, tsy varotra, tsy magaga izany satria efa voalazan'ny soratra masina ny amin'ny Apocalypse 13-18 13-17-18 tsy avely vidy, tsy avely varotra. Ary any amin'ny 13-18 dia milaza tsara mihitsy hoe fataro nisany bibidia fa nisy any olona zany 920 amin'ny 900 nisany. Zay zany amiko zany dia zavatra afafy le coronavirus. 3e guerre mondiale zany tsika mety maheno ady any Ukraine sy Russie na ny zalahy reny zany efa any amin'ny 4e guerre mondiale reny, fa ny tsika aloha zany mbola eto amin'ny 3e guerre mondiale. Misy milliardaire no namafy anazy io mba aeliminena ny olona rehetrarehetra zay tsy ilaina. Fofoeziko le izy niady tokoa tsika tamin'ireny ary ampanetretena ny lazanay fa anisany naafaka an'izany coronavirus, niady tamin'ny coronavirus zany izahay tamin'ireny. Fa zay moa tsy mirehare nateo Tamatave zany, natao Antananarivo, manana porofo amin'izany tsika ary manana vidéo afaka mijoro na reny ny resaka hoe efa cas extrême reny zany dia sitrana. Ya fa ny tenanay moa zany na ny tena marina dia tsy navela loatra hitsabo an'ireny satria be dia be ny antony. Ka momba ny coronavirus lazainao dia ohatrany mampitandrina fa ho isy io tsy ela. Afaka firy volana eo afaka manao précis ve dia inona ny afaka manazo pression hoe amin'ilay hoe tsy hoe satria atao hoe mpaminany zany miteny matetika zavatra efa fantatry hoe amin'izao zany satria mba ahafahan'ilay vahoaka malagasy misoroka sy miomana sahady dian'izao raha toka ho tanteraka tokoa sanatsiavintsika aloha ny sisiny zany satria raha malala amin'ny fahasahiranana ny firenena malagasy tamin'ireny confinement reny ko maika iampy an'izany tontolo politika etsy andaniny zay ho resahantsika moa avy eo zay resaka politika zay satria misy fandraisany amina mampaminany anao hoe oviana noho izy zay coronavirus zay. Tonga dia préciseko tsara mihitsy hoe raha ohatra ka vita io fifidianana io dia miomana antsika amin'ny volana janoary fa hiditra amin'ny resaka confinement indray amin'ny resaka coronavirus. Précis mba zay enregistré ty fandarantsika ty manko mba hitan'ny mpiaina misaotra anao amin'ilay hoe tena nahintsy tao anatin'ilay valiteny angatantsika amin'ny namana technicien nanaritsitra no satria nisy vidéo nangatanao mba ho alefa satria mikasika coronavirus dia hojerentsika ty orona tsara foy ity mikasika an'izay hoe coronavirus nininana ely zay. Voici la vérité sur le vaccin que le nouvel ordre mondial veut nous imposer à tous. Avant d'aller plus loin, un avertissement sur cette vidéo nous semble nécessaire.
Tout ce que vous allez voir et entendre sur cette vidéo a fait l'objet de recherches très poussées grâce au concours du professeur Jean-Bernard Fourtillan et grâce au docteur Christian Thalschaller. Tout ce que vous allez entendre est entièrement vérifiable sur les liens qui figurent sous cette vidéo et également sur le site www.vérité-covid19.fr. Observons ce brevet WO 2020-06-06-06 A1, dont le demandeur n'est autre que la société Microsoft, créée entre autres par Bill Gates. Ce document date du 26 mars 2020. J'ai bien dit le 26 mars 2020. Ce brevet couvre une très grande quantité de pays, en fait la quasi-totalité de la planète. Observons ce schéma de plus près. Système de crypto-occurrence utilisant les données d'activité corporelle. Qu'est-ce que c'est? Le petit bonhomme, en bas à gauche, c'est vous, c'est moi, le premier venu. Le cadre sensor, ce sont les nanoparticules qui seront ajoutées dans le flacon du vaccin. C'est un peu comme la puce que l'on implante sous la peau de votre chat ou de votre chien. La différence, c'est que l'on va en retrouver des milliers, voire des millions, dans une seule dose vaccinale. Une fois injectés avec le vaccin, vous les garderez jusqu'à la mort et même après. Impossible de s'en débarrasser, vous êtes marqué à vie. Le cadre User Device, qu'est-ce que c'est? C'est votre téléphone portable. Celui-ci va pouvoir communiquer avec les nanoparticules qui circuleront dans vos veines. Bien entendu, votre téléphone portable est connecté à Internet avec quoi? Avec les nouveaux réseaux 5G, bien entendu. Dès lors, vous êtes repérable, localisable par les autorités à tout moment du jour ou de la nuit. Voilà qui est énervant. Vous voulez jeter votre portable dans une rivière? Vous voulez le faire exploser dans un four à micro-ondes? C'est dangereux. Mais attention, si vous croisez une personne qui a un téléphone portable, vous êtes repéré de nouveau. Et oui, tous les téléphones portables qui vous entourent vous repèrent. Pour ne plus être repéré, il faudra aller au milieu de l'océan, au milieu du désert ou dans une forêt, à condition de ne croiser personne qui aurait un téléphone portable. Et si tout le monde jette son portable? Ah oui, mais il ne faut pas oublier que les relais 5G peuvent sans problème se retrouver dans les compteurs électriques, dans les structures de mobiliers urbains, les arrêts d'autobus, dans les radars, les feux rouges, etc. Dès lors, pour ne plus être repéré, il faudra changer de planète. Simplifions maintenant notre schéma. Le vaccin et les nanoparticules sont mélangés dans la seringue. Et le vaccin et les nanoparticules sont donc injectés simultanément dans votre corps. Dès cet instant, votre téléphone portable vous localise aussitôt. Et par la magie des réseaux 5G, votre localisation n'est plus un secret pour les autorités. Qu'y a-t-il au menu de ce vaccin? Voici un résumé des calamités du vaccin qu'ils veulent vous injecter dans votre corps. 4 fragments du VIH-1, le virus du sida qui donne aux personnes vaccinées le syndrome du sida et l'immunodéficience qui en résulte. Des séquences d'ADN du germe de la malaria qui donne le paludisme aux personnes vaccinées. 157 séquences supplémentaires d'ADN et de protéines, voire brevet US 8 243 718B2, dont la présence et le rôle sont inexpliqués. Des nanoparticules qui permettront un contrôle définitif des personnes vaccinées grâce à la 5G. Le vaccin Shadox 1nCoV-19 qu'ils souhaitent injecter dans votre corps contient Shadox 1nCoV-19, coronavirus Covid-19 porté par le vecteur adénovirus Shadox 1. Les nanoparticules décrites dans le brevet Microsoft PCT US 2019-03-80-84 qui permettront de vous contrôler grâce à la 5G. Des désinfectants conservateurs, soit le thymérosal ou le formaldéhyde, et des antibiotiques. Covid-19 est un coronavirus artificiel fabriqué en France par l'Institut Pasteur à partir du coronavirus naturel SARS-CoV. Covid-19 est le fruit de plusieurs manipulations génétiques
effectué sur une souche de coronavirus SARS-CoV associée au syndrome respiratoire aigu sévère SRAS, résultant d'un échantillon répertorié sous le numéro 031589, collecté à partir de lavage broncho-alvéolaire de patients infectés par le coronavirus SARS-CoV par des scientifiques de l'Institut Pasteur avant 2003 à l'hôpital français de Hanoï, au Vietnam. Première étape. SARS-CoV-1 a été produit par un premier brevet, 2003, brevet européen EP1 694-829-B1, et le brevet US 012-8224-A1 à partir de SARS-CoV collecté à Hanoï avant 2003. Deuxième étape, SARS-CoV-2 était une continuation du premier brevet US 012-8224-A1, protégé par le deuxième brevet US 8-243-718-B2 en 2011, à partir de SARS-CoV-1. Troisième étape, Covid-19 a été produit à partir de SARS-CoV-2 en insérant dans son génome 4 séquences du HIV, virus du sida, à ARN. Le père du Covid-19 est le docteur Frédéric Tangy, directeur de l'innovation vaccinale à l'Institut Pasteur. Finalement, le Covid-19 a été fabriqué en France par des scientifiques français de l'Institut Pasteur à partir du coronavirus naturel SARS-CoV, puis transféré à Wuhan, où des Français de l'Institut Pasteur l'ont délibérément relâché à l'insu des scientifiques du laboratoire de Wuhan et du gouvernement chinois. Quand elle dit « le Covid-19 n'est pas un virus chinois », la Chine ne ment pas. Le vaccin, une fois injecté, n'aura pas d'effet dans l'immédiat. Ce n'est que plus tard que vous mourrez de paludisme, du sida ou de n'importe quelle autre maladie contre laquelle votre système immunitaire ne pourra plus rien faire. Finalement, par la création forcée d'une immunodéficience, ce vaccin va vous enlever tout moyen de guérir d'une quelconque maladie, le crime parfait contre l'humanité. Iny ve zany le tiana tongavana hoe fananina éliminena amin'ny olombelona eto amboniny tany satria nisan'iny alertana vaccin azonao azavaina misimisy ve iny vidéo iny. Io vidéo io a dia nandeha navoaka tamin'ny voananomboka mihitsy ny Covid io a dia misy mamafa foana izy io. Dia ny tena moa zany navoatahiry dia nanadiady a dia ambadika an'io zany le mpanakarena i Bill Gates élimination io. Dia zavatra iresako atsika anareo vahoaka aza matahotra ana Covid zany. Covid dia na inona ny anaranao na inona ny anaranao na inona ny anaranao aza matahotra. Mba manaraha vaovao ny ivelany kely nareo. Any Inde zao a dia be dia be narapany. Frantsa tamin'ny fampidirana mpianatra teo dia be dia be koa vona Covid zany. Haty amintsika zany mbola tsy misy satria tsy misy mbola mamafy. Afafo io. Raha tadidinareo tamin'ny fotoana namahevaina Covid reny ny fitsenana ny Barea sy tamin'ny fijerevana fandehanan'ny lalaon'ny Barea teo amin'ny Lamérie hipoka tena ohatrany vitsika ny olona. Dia nikorapaka daholo ny teto hoe misy Covid rapitso. Tsy nisy Covid na iray tamin'ireny. Dika zany tsy mitombona zany le fivorovoriana tsy fanaovana kasobosy satria tamin'ireny zany tokony be dia be no taon'ny coronavirus niakatra. Aka ohatra anankiray koa tamin'ny fotoana tany Israel misy rabbin maty tao dia tsy navela ny fanjakana hoe andevina ny ireo namany zareo reo fa tena hipoka tsy nisy koa coronavirus. Tany Inde be corona koa dia ohatran'izany be dia be koa zany misy fotoana anaty rano misy fety nataony zareo tsy misy kasobosy tsy nisy coronavirus. Ray aman-dreny agent de la coalition rehefa maheno le fanazavanao zay dia tia hoe zany ianao hoe iza no hoe misy namafy fantaniko zany hoe iza n'ilay namafy an'ilay Covid teto Madagasikara
tamin'iny vanim-potoana namavabe iny tamin'ny taona 2024 satria nienjandro nitady teo amin'ny fitondrana sy ny mpanohatra ny fitondrana, ny mpanohatra ny fitondrana ny teny hoe idino frontière, ny mpanohana ny fitondrana ny teny hoe tsy mbola lara-pahamehana zany adihevitra be teto amin'ny firenena zany iza ny mamafy an'io valanaretiny io mba hamonoana malagasy satria mitovy amina heveriny malagasy fa tahaka mpamadika tanindrazana ny olona mafana sa fa zavatra efa mahafaty mbola inina afafy ihany. Sarotra be no amalinana zany fa aloha tsy hamaly an'izay satria manahirana fa zavatra azoko ambara fotsiny amin'izany zavatra zany dia tsotra. Tsika vahoaka malagasy nareo vahoaka malagasy na misy amafy indray zany Covid-19 zany mitongava manatona malalaka ny trano andraisana anareo ary nareo zay sitranina Covid-19 na teto na tany Antananarivo na tany ivelany dia eo ny fanasitranana. Eto zany dia manamafy kely misy mpanao gazety anankiray malaza eto amintsika. Tsy tiako tenenina eto ny anarany satria tsy nangataka permission taminy hoe ho teneniko le izy dia nanambara tamin'izay fotoana zay hoe na dia mikatona aza ny frontière dia vitako mitsabo ny Covid-19 à distance. Dia nisy votoko à distance nisy tranona tamin'io vavolombelona amin'izany zany mpanao gazety zay teneniko zany hoe raha ilaina zany raha pitso afaka pitso dia tsika voaka raha ohatra ka makasitraka le olona amin'izany zavatra zany. Na inona zany zavatra ataon'ny fanjakana amin'izao dia aza matahotra anareo satria misy mpaminany ity Madagasikara ty efa tanteraka le teny hoe aminareo no hitahina ny zao tontolo zao. Tsy eto Madagasikara tsony ny sosiako fa ira zao tontolo zao ahoana nanaovana anasitranareo olona reo Covid-19 zao moa fa malalaka teo moa za tsy nasany voaka loatra satria za tsy manaiky atao vaksiny fa rehefa nisokatra le lalana hoe tsy ilaina tsony ny test PCR tsy ilaina tsony zany vaksiny zany dia nisy firenena ny antso anany voaka tany ivelany fa tamin'izay fotoana zay tsy vitany hoe fanasitranana Covid tsony natao fa le olona natao vaksina Covid mihitsiny no ny sitranina. Azavaiko nareo zay nanao vaksiny na première dose na deuxième dose na troisième dose dia matsapa tsy matsapa ve nareo fa misy zavatra miaina ny herinareo miaina le hery tratra ny vaksiny io zavatra tsy tokony vita zavatra vita taloha tsy vita. Ohatra anankiray fotsiny amiako anareo misy mpanao baolina tonga atao amina mpanao baolina izy malaza 15 minitra tsy vitany eo amikanja ny atsasan'izay ny vitany dia mivoaka satria reraka dia nasorony zay zavatra retina mbola nijanona tao amin'izay tamin'ny alalan'io Covid io zao izy na misy prolongation mavita be dehibe fa fotoana fohy dia aloha faranako amin'izay le izy ka mitongavana reo raha sanatry misy an'izay Covid zay indray na retina hafa aza mitovitovy amin'izay fa misy mpanasitrany eto aza matahotra. Tevirana kely raha aman-dreny de la Croix am'ilay fantany tely ambony tely hoe inina fafy le valanaretiny inina fafy araka ny teneninao teo dia nisy niny orona tsara iny koa na raha antsika teo inona ny antony nampatonga ny ray aman-dreny de la Croix tsy niteny ampahabe maso tamin'ny vahoaka malagasy io valanaretana coronavirus iny dia inina afafy dia izy ianina mamafy anazy raha maheno ny teninao manko farany teo dia hoe ninona mahazo antsika vahoaka malagasy ataon'ny zao fitondrana zao aza manahany zany valanaretana zany fa misy fanasitranana aty zany hoe te accusé an'ilay fitondrana ve zany raha aman-dreny de la Croix miteny hoe ninona ataon'ilay fitondram-panjakana malagasy dia aza matahotra fa aty ny vahaolana n'io coronavirus io. Mbola iverenanao za fa milaza teo hoe tsy dia hiteny tsy te hiditra amin'ilay resaka maly an'izay satria manahirana raha tadidinao nge rahalahy Romemy tao anatina Covid-19
zao ny zava-nisy tamiko natao tamiko zany menasena ny tenako tam'le fanasitranana hoe ajanono io zaho moa mbola tsy teny anaran'le olona ny teny an'izay satria mbola anatina fitondrana izy fa rehefa tsy anatin'ny fitondrana izy dia resaka tsy hoe matahotra nandray andraikitra izay teto maromaro zay natonga n'le fikambanana ny anjora FVRMT dia tsy mifidy karazan'olona fa zay olona te hiditra ao dia miditra zay milatsaka membre dia miaro izay zay nge be deaibe zavatra nataonay rahalahy tamin'ireny etreo tsara hoe ampalahelo tany amin'ny tamatavy eo ohatra zao resaka fampianarana tsy nanao tsisy nakatona ny fianarana nakatona ny rehetrarehetra nefa rehefa tonga fanadinana dia nampanaovana fanadinana ny ankizy tsy nianatra dia misy afa-panadinana ihany potika le fampianarana dia ohatran'izany zay nge natonga n'le 72 heures mihitsiny hoe fanairana le fitondram-panjakana hoe mizavatra tsy milamina eto nefa izay mavita tokony andamina n'io zavatra io fa tsy raisina zay dia ina moa ataonay fa dia mipetraka dia manasitrana zay tonga aminay nahazo tamin'ny tenako daholo zany zavatra rehetrrehetra zany hatrany amin'izany hoe anao itsondromina n'io aretin'io anao ka raha ohatra ka sitrana dia zay zay vao mino tsaritrany amin'le finoan'le olona ny ana fa le fanasitranana an'le olona fa tany an-taninarivo nge raha mijery nireny fandarana tamin'ny Reality TV naraka tamin'ny Lala Gasikara eny dia mazava be le resaka hoe ndao arya hoentiny ianao raha ohatra fanjakana makanao ho any amin'ny hôpitaly misy Covid andevy ianao andeha ho aza fa zange tsy natsony fanjakana hoe sotrano daholo io Covid io fa averiko eto masitrana Covid ny tenako eo no eo raha aman-dreny Jean de la Croix masitrana Covid ny tenanao misy fomba fiteny malagasy zay hoe aleo misoloka toy zay mitsabo tiako atongavanao anatin'izay hoe raha fantatrao fa isy ara zay Covid zay amin'ny janvier mbola hiverina tsy afaka foanana amin'ny alalan'ny vavaka avy amin'ny mampaminany anao izay zavatra zay fa hoe avela isy le izy dia hotsabona le olona avy eo hositranana ao anatin'ilay izy azo atao dia azo atao mihitsiny zany manasitrana an'izany fa io manko le olona zany manana amin'ny finoanana izy tsy azonao terena ny olona ohatra zao olona miaraka amiko nanamana zany na olona tena hoe tataniko anatina resaka fivavahana zay tsy mivadika atodomina na Covid na retina zany satria fa tanteraka aminay le tenin'le mpahary hoe tsy asiko aretina ianareo fa miatra aminay zany ka re laza amiko ianao hoe azo soroana io dia miteny aranao amin'le olona na itena mivoaka malagasy rehetrarehetra hoe manomboka androany ity no anakanana an'io dia tsy manao le olona dinina ary natao io nge resaka azo sakanana io inona zavatra tsy vitany le zanahary ka zay indrindra manko tsy efa Covid ve za misy aminao zany tsy ohatra mikohaka manko ianao hoe mahenana intelo zay mahenanao mikohaka satria araka ny teninao fanamto mampaminana zany tsy tokony hoe isy aretina ao anatin'izany tsetratsetratsyatra iny afaka tenenao amin'ny vahoaka malagasy sy manerana n'izao tontolo zao ary ve ilay te hoe andao sakanana le Covid dia tia ny anakanana an'ilay Covid mba tsy tonga any amin'ilay hoe fanasana dia anjaran'ilay vahoaka malagasy sy eran'izao tontolo zao ny mafy manaikina andany teninao na anatanteraka izy na tsy atanatera mba afaka didy anao amin'izay za raha laromemy dia fa afaka didy satria inona ny antony raha nanao fandarana teto dia maro tokoa no olona ny antso nanantona dia azony zareo zany le toromarika sasany nanao sasany tsy nanao ka zay mahafaka didy anahy nanao fandarana koa tamin'ny invité-ny natsony Lala Gasikara dia be koa ny antso antaroby zany an telefona hoe inona ty dia sasany ny antso dia zay ny antso nanaraka dia tsy matahotra zany tso satria efa nomena anazy ny toromarika hoe tiany natao ka raha ohatra zany misy maheno indray zao zay tsy naheno
dia manatona hoe inona ny toromarika zay tokony omenao anay ary a mba hisoroana an'ity covid aty fa io zany a asakasakanao io misy ange olona mafloa ny tiako atongavanao anatin'izay oa zay ray aman-dreny teo hoe marobe ny olona nanaraka n'ilay fandarana nataontsika teto a nanaraka n'ilay fandarana nataonao tamin'ny fahitalavitra tsy miankina le tao Antananarivo dia niantso dia nanaraka n'ilay izy dia sitrany misy porofo ary ve zany hoe misy vidéo ary ve zany mba afaka ho hitany mpijery-tsika raha manana ianao dia angatantsika amin'ny teknisiana ho alefa zay zavatra zay sa hoe tsy mety mijoro vavolombelona le olona misy ka misy dia misy vidéo dia alefaso le izy a misy vidéo ary misy olona koa vony ijoro vavolombelona na tsy par vidéo tonga eto manaraka na forme grave zany a teto ange nisy forme grave to amin'ny hôpital be le olona ngamba fa 3 bouteilles d'oxygène ny laniny a dia niteny tamin'izany a nanasitrana Antananarivo dia niteny io madama io hoe miverena anao fa maty ara-tsy eo anao dia za moa tamin'izay fotoana zay niteny hoe verina ara-pitso fatsy any amin'ny hôpital be no mitsabo anao fa any an-tranonao dia mivoaka izy avy any an-tranony a dia atao an-trano nitsaboka eo no eo mifanasitranako dia sitrana afaka mijoro zany madama zany tsy hoe aozy rehefa ijoro be dia be na ny ivelany koa zany be dia be angatantsika amin'ny namana teknisiana anarasitrany dia fasana an'ity vidéo fijoroana vavolombelona ity zay nataony hoe olona tamin'ny fotoanandro nisy namahivabe reny coronavirus reny a dia aveo tsika mivilony eto Malika metra zale taty tokony tseranao zay izy natao tao an-trano gaga be izy efa madamaka be ao am-pandreny fa veraka be izy fa moa tsy nahazo menaka maly fa raha mitondra menaka asotsika zany le covid tonga dia mapatsaka be izy zao iavaka tsy manday satria nareo tratrany izy io tena mahererana ao asoa zany tena tsika commandetsika ny covid saboto zay zany koakany zany tena voa zay matahatra sitrany anao mahatratraka be no mialo ito dia rehefa tonga ny afatana aparaenana fotsiny ao tesany zany zao raha vao mandeha koa dia zero test tsy tatsony zany eno aneraha mandeha anao vao tsisy test anao nado test matsabo test ny fofona zany tsy dia tsy mitana maino satria fofona ihany dia aveo toatrafa ampiarany namamanana fofosany hitanao fa tonga mahirana eo ao ohatsy anao covid zany da serantsika sao aba ohatsy fanamamizana satria toatran'izany covid-19 mazony maro fa tsy misy zany tsy pamidika zao dia baiko didinay zany covid-19 zany maheno fofokaniny maheno tsilokaniny zao dia zao mpaminana dia ihany masizana
Mbola fatanjana mena ny fomba aty efa tsy manino efa aveza aminao zany ao zany iaba zany tsy manday eo nanasitrana tsisy kombiny zany tsonydao manao iaba mitsapanao zany tsy asitrany zany Matasa? Mandana sana ni Kumanina kaleku le das. Bisa pakai parfum? Masih bisa parfum kalau? Bisa parfum? tahu aja bisa ini Oh, tuh tanah. aja mun buantiku Jadi ya Arura ba? Abiti. Hah? Medo. Medo tu cuma itu. Sinayan Yang mobil apa? Yang mobil tapi ada tentang politik tanya. Asal kau benar semakin full lektor profesor. nefa za tena naharikona atofaka lefa le dokotera tamin'ny ventilateur dia nalefa tseno Tsy mandainy tsika reality TV vita ny reality TV zaza faly fa tena inao vony corona tsy nanafitana teo sady zay ny anaza mama karaka ambe folo de zao no ampiasana anay vony tena izy zao ndraiky isany folo tsy maintsy miregliany any dana miregliany fa dia menaka miositra mihitsy misorana satria vaccine misorana vaccine eny ara reny moa zany karazana fijoroana vovolombelona nataon'ireo olona sitrany coronavirus nitsaboana à distance sy tamin'ny alalan'ny menaka nataony mpaminany Jean de la Croix Coubertin nanao vaccine ny fitondram-panjakana malagasy nisy ny hoe première dose deuxième dose tsy nety nanao ianao teo araka ny teneninao inona ny antony hoe tsy hanaovana an'ilay vaccine satria zao manko ny ela tany dia miteny anisan'izany ihany koa teto Madagasikara miteny hoe vaccine io ny any fanefitra ray adina amin'ny coronavirus io manao an'ilay première dose dia misy an'ilay deuxième dose nareo nefa ny olona miaraka aminao nefa hoe tsy manao vaccine inona ny mety antony inona zany ao ambadika ny vaccine io ambadika ny vaccine io fanlisako teto hoe misy microbe maromaro ampidirina ao anatin'io vaccine io araka ny teniny le mpanazava teo reny tena marina io satria rehefa maty le olona dia jerena sida palu zao nefa zavatra ao anatin'le vaccine ihany ka zala spécialiste moa efa nalefa teo izy efa nanambarana zany za tsy amorony ary za koa tsy laza hoe mahay anondry la fa zavatra fantatro fotsiny zany dia averiko aminareo eto hoe aza matahoatra naretina inona na tsy covid io satria taranaka voafidy atsika itsika lay taranaka le zanaka Israely zay voasoratra anatin'io baiboly vakinareo io
ka rehefa ohatra ka manaiky an'le nahary atsika dia tsy mizavatra tokony atahorantsika satria fa miteny an'izany izy hoe tsy asiako aretiny ianareo raha manaraka ny didiko sy ny fitsipiko zao zavatra mahazo atsika zao ane oziny zay nge le izy oziny de mila tapahana le ozina mba afaka ny problema rehetrarehetra eto mamerina foana angamba intelo na inefatra isaka misy fandarana zao zavatra misy amitsika eto a dia tsy vitany eto ambony tany fa tsy maintsy misy fidiran'ilay pahary am'ty tontolo ty andravan'io rehetrarehetra reo ianao ve de mieritreritra todika kely aminareo tompona andraikitra rehetrarehetra anatin'ny fitondram-panjakana indrindra ianareo tafika zay vozina sy tandroka fiarovana ny malagasy sy ny fananana ireo ve de tsy mba mieritreritra hoe afa tsy izy tsony ty zavatra ty misy mieritreritra reo efa tsy izy tsony ty zavatra ty zavatra mahazo atsika eto tsika ne firenena farany efa mantra nefa mipedebe zavatra eto hoe resaka raharam-pirenena amin'ny akapobeany eny efa tafiditra amin'ny resaka raharam-pirenena moa zany satria resaka covid ny teny antsika tiako aviana anatin'le izy a nohon'le vaksine nataon'ireo mpitandro filaminana dia tsy afa manoatra izy satria bouton fotsiny tsindrina de tsy manana hevitra anao ianao zavatra lalina be io vaksine io tena lalina be io lalina be ka mazava tsara io tenin'ny zala professeur manazava anazy io mazava tsara io marina io manamarina an'io zany efa mahita raha mandrena esaka ny olona mifanerasera amina hoe nanao vaksine izy première dose deuxième dose salama tsara izy vao maira matanjaka ohatrany hoe tsisy fetsakany amin'ilay izy nisy zay vao nanomboka moa ty fandarana ty fandarana manokana ty tao amitsika nanao briefing de nangataka tamiko ianao hoe misy tenin'ny premier ministre lehibe ny gouvernement zay a tamin'ny fotoanandro nisy ny coronavirus resaka vaksine inona ny tian'izay njaso alefatsika ndray ty vidéo ty ngatatsika aminamina technicien ty interview tao amin'ny fahitalavi-pirenena azafady indramitsika izy ty ny vaksiny hitatsika dia matratra ny amin'ny latsaka kely ny ronjato ny olona zay rehefa natao vaksiny dia natana soritra retina hafahafa araka ny tenin'ny premier ministre lehibe ny gouvernement sady mitantana ny gouvernement collégial tsai Christian de hoe nahitana soritra retina hafahafa tamin'ny olona nanao vaksine inona ny tianytenena anatin'izany inona ny tianao atongavana ny antony hoe andao alefa iny vidéo iny zay indrindra ary na ny premier ministre atsika aza dia mahafantatra fa zay olona natao vaksiny de nahitana otrikaretina hafahafa io teniny io ya de zao resako aminao mety misy hoa mety misy ohatrany hoe na za tsy andeha lavitra nany zandriko ny nanao vaksine misy nanao vaksine nisy ninana cheveux e nefa tsy nanino miazo ala tsika zany tsy mijery zavatra hoe exceptionnel cas particulier ohatran'izay amin'ny mampanao gazety ianao ny olona eran'izao tontolo zao zany ny olona tena navita vaksine petsaka indrindra Israel zalo taon'ny Israel tsy haiko efa tafidrany amin'ny 4e dose zareo na 5e dose fa tadidy tsara fa reny olona nanao vaksine ndreny agneka mbola tratra na covid ary zay natonga ny olona nyrotaka tsy nanaiky tsony natao vaksine manera-tany hoe zay tsy manaiky anao ny tsony tsy manaiky anao n'iny tsony na manao na tsy manao jerevy tsara amin'ny statistika efa be dehibe nge maty nanao covid ilaza fotsiny ohatra hoe pira anankiray malaza zay mba tena tiako ihany miran'le rangainy aty amin'ny kasavy ty Jacob
troisième dose nge maty izy ia tena matyna nanao vaccine ka zay lazaiko hoe aza mijery cas particulier fa cas général jerevana hoe firy ny taon'olona matyna covid nefa nanao vaccine ary any amin'ny hôpitaly aza na ao frantsa be dehibe raha to ohatra ny tany ivelany nge mijikina an'io amam-bolana mataona zay vao resy hoe zay tsy mila zany vaccine zany tsony fa aloha zay alalaka nefa le zavatra le nisy amin'ny tany zany tsy maintsy ho tanteraka satria fa voalaza soratra masiny hoe tsy avely vidy anao tsy avely varotra defa efa midepasy an'iny zany zao hoe naresy zany aloha tsika tamin'iny ka iny de inona ndray zany zavatra ho azy mandeha ka ohatran'izay foana nge hoe resantsika vetivety ny mampaminany anao ara milohan'ny resantsika ny raharam-pirenena satria resantsy tsy afa-misaraka am'izany any koa ty fandalana ty satria anisan'ny hoe andao resana raharam-pirenena fanaresana tamin'ny fandalana zay nataonao hoe ohatran'izao zanao teny lainahary mahita eto a baiboly dia mahita nytya zavatra tya eto a inona daholo reo zavatra anakora reo ray aman-dreny Jean de la Croix atao inona reo inona tena hoe asanareo reto anakoro reto angambany dia efa nasehoko teto tiana atao hoe tora tsisy itovizany amin'ny hoe tora hébreu ty tora vaovao nivoaka avy eto atao ny tora vaovao nivoaka avy eto tamatavy zay zany soratra eto ny tora vaovao nivoaka avy eto tamatavy dia ny anakiray atony amin'ny teny vazaha satria tsy ny malagasy rery tsy tsika zanaka Israely eto Madagasikara rery novonjena fa ny zanaka Israely rehetrarehetra maneran-tany une nouvelle Torah, une nouvelle Torah qui sort de Tamatave. Reto zany no hoentina hiady am'izao fiainana sarotra zao. Ty moa zany dia enrouleau izy io de ho atsangatsika io rehefa avy eo hoe tia no fiarovana ka raha manaraka an'ity itsika olombelona rehetrarehetra dia intouchable tsy zavatra mahazo anao zany na aretina na io ady misy io fa miay anao zany le pahary satria missiontsika eto amin'izao tontolo zao dia anamboatra n'ity tontolo ty andehany amin'ny fiainana vaovao madio tsy misy zava-betaveta sy zavatra rehetrarehetra. Zany hoe zany le hoe paradisa lazain'ny baiboly. Azo lazaina paradisa satria mamparadisa anazy ianao zany tsy arary. Ianao zany tsy manana problème amina sécurité zany. Ianao tsy manana problème hoe miayay lava. Aiza misy zany mbola eto ambony tany any? Eto ambony tany. Tsy maintsy vity zany ary anatin'ny programme ny tenako zany anao temple laza troisième temple za fa be lehibe milaza troisième temple atao ary troisième temple atao ary troisième temple atao ary troisième temple na de eto amintsika aza de milaza fa any aminazy le troisième temple nena zany na troisième temple resako ty na quatrième temple resako ty dia efa azoko tamina faminanina hoe eto no ananganana anazy io ary ho afainganina fa rehefa vita zany io dia miditra ao anatin'io temple io daholo satria anatin'io temple io tsy hoe temple ivavahana fotsiny fa manodidina zany misy ipetrahana zay efa toko antsoavy sady hoe farafatariny izy io ho atomboka amin'ny taona ho avy 2024 de enjena ihany koa zany amin'ny 2024 satria en sécurité anao rehefa miditra ao de ao daholy dia manaraka an'ity fivavahana ty eto Tamatavy misy an'izany temple eto Tamatavy natao izy io laso iverenako kely zao zany tsara fantatra anao hoe voaka malagasy enim-bolana tsy natongavana io aretina coronavirus io
maneran-tany dia fa tany Ambohitsirohatra ny fampiresaka tamin'ny zareo manam-pahefana anatin'ny fitondram-panjakana ny tenako nilaza hoe omeo autorisation za anao hôpitaly farany ngeza indrindra Itsabona amiatrahana olona maneran-tany fa ho isy aretina zay manahirana ny dokotera reo anasitrana anazy ary be no faty tsy nahazo tsy nahazo inona reo nataoko le autorisation nefa ilaiko mba ahafahany mpamatsy vola ny ivelany amatsy an'izay mpamatsy vola zany ny ananganana ny zavatra io tsy maintsy misy mpamatsy vola io fa raha ona moa ny avitako an'io zanga multimilliardaire ohatra ny zalahy fa raha multimilliardaire ohatra ny zalahy ndray dia efa nataoko fa tsy maintsy mila mpamatsy vola ka io zany raha vao hoe ekeny fanjakana zay misy dia ho avy mpamatsy vola anatanteraka ny zavatra io dia afaka tsiny ny tenako am'izay fotoana zay hoe efa nilazaiko izy io zao zavatra misy rehetrarehetra zao nge efa nilazaiko dolo raha romeme ray aman-dreny Jean Delacour miazakazaka ny fotoanatsika raha ohatra raha hoe tsy mahazo autorisation io temple ho ataonao amin'ny 2024 io inona zavatra mety iseho za tsy mivadika atodo autorisation miandralahy zany na tsy miandralahy satria ambonin'ny fitondrana ny zareo ny fitondrana ty amiko donc tsy maintsy atao satria zay ny afatra tsy maintsy atomboka eo amin'ny 2024 tsisy masakana an'io na izy hitondrao definy ana zany na izy anareo hitondrao na izy anareo hitondrao tsy masakana ana anangana an'io atsangatsika ty rehefa aveo fa idirantsika ny amin'ny resaka hoe tontolo politika zay satria fa miroso kelikely makany fa divitra atsika am'izao aman-dreny Jean Delacour cotation na izy hitondreo na izy hitondreo sisy anao nidikan'izany zany tsy tafapetraka ve zany le olona lesahatsika tamin'ny fandarana farany hoe tsy maintsy omenan'ny olona masiny avy-indrindra ny fandehan'ny fitantanana ny raharam-panjakana ohatran'izay raha ataoko bangotokana le zavatra ny fampiresantsika tamin'ny fandarana vatifantsika tamin'ny 2021 mois de mai izy zay ary fanamariana anisany mba niandry ihany koa hoe 13 ny candidat fa tsy hita nanao dépôt de candidature ianao efa nilaza raha teo moa ianao tsy latsako filoham-pirenena na hoe lay olona eritreretinao ity ara lay olona masiny avo indrindra nahita mpaminana izay ihany amoa zany zay tsotononketony na fampanara-baovao nahita anazy tsy rejeté moa ny dossier-ny ahoana zany ny ahafahan'lay faminaniny Jean Delacour ho tanteraka hoe satria reo 13 ny candidat zao misy asa efa misy amreo ny olona lay fampiresahana hoe olona masiny avo indrindra misaotra anao na metraka zany fanontaniana zany satria tsara mba fantatra ny voaka malagasy sy nyzao tontolo zao zany zay mipetraka ny velany mba fantaran'izy ireo matsara hoe oatra ona marina ny fipetran'ity toedra raha politika ity eto amitsika ny zava-misy zany amitsika dia eo ihany miverina ny eo ihany miverina zavatra efa hita foana ny miverina ny azy zany dia ty tsy misy tsy mitabataba na eto na anivelany amin'ny zavatra misy amin'izao iainantsika zao fa hoe mahantra ary mijaly ny olona fa tsy manana tokintsony amin'izao fitondrana zao satria raha jerenao mivoavao aneka misy maty isan'andro hoe maty ery ary amin'ny fomba fabibina mbola tsy arita no hita mampalahelo izy tsy maintsy mihina amin'izany tsika ry voaka malagasy satria zay fitondran'ny zao tontolo zao ka mba ialana am'izao dia iverenako le tenao tsy maintsy omenany olona masina ny avo indrindra ny fitondram-panjakana maneran-tany amin'ny Daniel 7:27 misy an'izay tsy maintsy
ka raha miteny amiko ianao hoe ahoana zany io fandehanan'ny fitondram-panjakana io am'ireo ve am'le olona 3 reo ve le olona masina sarotra be amiko iteny an'izany satria manana ny tantarany dolo le olona latsaka fidina reo tonga dia ataoko maintsy be misy ve sa tsisy am'ireo 3 reo ao am'ireo ve sa tsy ao am'ireo tsisy ray am'ireo tsy misy tonga dia mahitsy am'teny aminao tsy misy ray am'ireo no tonga filoham-pirenena zany impossible nefa ny fifidianana nandeha afaka ilay volana amin'ny 9 novembre sika zao efa 25 septembre amin'ny 10 octobre nandeha ny propagande afaka pitso dia maoka ny résolution ihany koa ny ireo candidat mivondrona mikasika nyity resaka hoe fandikana lalam-panorenana ity zay raha nyvaovao ihanyko tamin'ny falanelanazy dia iloso mankany amin'ny fifidianana ihany izy ireo ahoana zany le faminaniana faminaniana ao atsotra faminaniana tokony matetika tsy hoe avy aty amin'ny tenako loatra fa mivoaka anatin'io baiboly io e mpaminany Daniel dia nilaza fa tsy maintsy omenany olona masina ny avy indrindra nanao ohatra teto tamin'ny Nebokadnezara ozy Nebokadnezara hoe rehefa nalaina dolo ny mpahay rehetrarehetra mpafantatra mahay zavatra ny mpiskidy ny pomasy sy ny be debe tsy nava olana dia ozy Nebokadnezara hoe manomboka androany dia lay pahary ivavahany Daniel no ivavahantsika satria izy ihany namany olana zay ka zay navaliko anao hoe somary mety taitra le mpankandida rehetra rehetra za zany tena antany vola eto za zany tsy izy za ohatran'izao raha tianareo ho lany anatin'io fifidianana io zay nanao raha tsy nanjary dia mila mibebaka aloha zany fibebana zany tsy averiko eto satria kely ny fotoana manatona dia miresaka hoe tiary ataovy amba tena santionany kely fa mety e santionany kely dia tsotra anareo candidat anatin'io 3 lohany hoe misy efa nitondra fa nisy nitondra anareo inona zavatra noentinareo teto inona izay zany a matoa mijoro manomboka amin'ity androany ity matoa mijoro eto dia fangatahana tsy nareo vahoaka ihany fa fangatahana olokendry sasany ny teknisianina sasany eto dia miresaka aminao rahalahy dodoa hitako ny fangatahanao iny a dia efa nataoko zany io zany efa miseho aloha zany zao fa mbola misy fisehoana anankiray mety ataony Antananarivo nao conférence de presse aza matahotra fa hoentinay ny anjara brikinay miaraka amin'ireo tangalamena fa tsy tangalakena aza vola hoe tangalamena fa tsy tangalakena zany tangalamena zany zany amin'ny faritra na eto amin'ny Madagasikara manontolo dia olokendry ny akamaroantsika eto zany a tsy dia hita loatra ny olokendry fa olona matim-bola dia mampalahelo be le izy misy latsaka filoham-pirenena mankande amin'ireny tangalamena sasatsasany reny dia manome tsodrano hoe tsy maintsy ianao ny lany dia afaka 2 andro na afaka 3 andro rey misy président anankiray indray ilatsaka le olona anankiray ilatsaka ianao tsy maintsy lany dia manome tsodrano tsodrano le zava-dehibe raha aman-dreny misy maharatsy n'izany tsodrano zany kosa ala ve ma hoe eritreretiny le candidat anazy hoe tangalamena izy misy maharatsy n'izany fanaovana tsodrano zany ve tsy le tsodrano ny ratsy fa le fomba fanaovana an'le tsodrano za zao tonga dia meko ohatra tsotra ianao manko mila zavatra tsotra be antan'io zay olona ty nisy invitation namenanay ndray andro tany amin'ny larekria dia niteny le olona ilatsaka mera zany meratsika lany zao niteny be ny tanànatsika zao zany hoe za ilatsaka dia aona mba hoe apoinareo anampy ana dia zao niteniko mbola velona izy zany hoe aza matahotra ianao fa ianao fa voafidy
hitondra ny Tamatavy. Mbola velo le zany tany io zany. Ny Ampitso indray misy candidat indray tonga zay tsy tononoko ny anarany. Efatra ny candidat teto. Ya, misy candidat hafa indray tonga tamiko a satria mahafantatra hoe mpaminany tena de hoe inona ny atao alany anahy. Zay ozy le candidat, inona ny atao alany anahy. De za moa miteny hoe tsaratsara aminao tsy manao satria efa niteny a be ny tanàna io no lany dia tsisy azoko atotsony. Ohatra ny Jacob namety sodrano any ohatra ny Isaka namety sodrano any Jacob sy Esaony efa lasa ny Jacob le sodrano tsy possible atsony. Tokony zava-roatra zany zany nataony Tangalamena fa tsy zay manome vola. Misy olona 5 enina zany mandeha ao mangataka sodrano anankiray de manome zay le Tangalakena. Ary ohatran'izany koa zany amin'ny resaka hoe ara-panahy mampivory zany ara-panahy zany tokony mavita mandravona zao zavatra zao. Tsy voaravona io satria efa tafiditra ihany koa anatina kolikoly le ara-panahy koa zany hoe amena vola. Za tsy matina vola. Zao le raha aman-dreny Jean de la Croix ny be ny tanàna nantenaina rakotony Elena Relala na sodrano avy any aminao lany. Ny hafa nangataka tsy nomenao satria hoe any amin'ilay be ny tanàna amizao no hoe izy no lany. Fa zadinona ny tantara fa tamin'ny famoahana voka-pifidianana be ny tanàna teto Toamasina ka nisy contestation ary tena nisy olona ny tabataba député any Toamasina Roland Latsiraka zay candidat ilatsaka filoham-pirenena izy amizao ny teny hoe tokony ho izy no lany amin'ny toerany be ny tanàna fa nahodina ny voka-pifidianana. Zany hoe lay faminanina mampaminany anao nitsodranin'olona nangala bato ve zany ianao anatin'ilay izy so de tany amin'ny resaka alatra ny nalany anazy de tombe tamin'ilay tsodraninao. Tiako be zany fanotaninanao zany zao fotsiny nateneniko betsaka milaza mpaminany hanao filoham-pirenena betsaka ao tsy anankiray dia tsy mbola tonga. Sasany aza tsy nentinanao mihitsy, sasany any refusena. Mpaminany marina zany reny mbola manamafy mampaminany ny tenako le zany raha laromeme efa inona miako hoe enao ny be ny tanàna. Alabato ny nalany anazy zany hoe raha tsy nisy alabato zany de ny député Roland Latsiraka no lany be ny tanàna. Hitatsika afaka verifitsika amin'ny fampalalambavao tamin'izany fotoanandro zany zany. De averiko le izy hoe ahoana moa tsy ahafahan'ny zalampaminany miconteste micontre an'io fitondram-panjakana lazaina fa alabato foana mandeha ny alabato tsy mpaminany ianao zany. Nangeny tonga de misongadina be mampaminany anazy zany satria na alabato na tsy alabato efa io ny désigné hoe zay ny voasoratra any ambony any hoe io ny mairanareo io ny be ny tanànanareo de miteny na zake iraka eny andaso tena ataoko mahitsy be lay naniraka anao ave zany manaiky hoe alatra amin'ny malany anazy diso be zany teninao zany ka ozy izy hoe efa voadésigné efa voatondro izy ka nahalatra de efa io ny eo zany hoe averiko le fantaniko teo raha tsy nangalatra raha tsy nisy alabato dia tsy lamy be ny tanàna izy fa ny député Roland Latsiraka no lany. Enao ve de tsy anaiky an'ity ary hoe zay zavatra misy eo zany de avy any amin'ny pahary matoa zany le pahary tsy mireagira an'izay hoe alabato lazainao zany de nakasitrahany. Fa raha ohatra ka hoe tsy nakasitrahany nalany an'io be ny tanàna io fa nangalabato nasorony teo de lasa za zany tsy manana maizy anahy satria ara-pitso be ny tanàna io iresaka amiko hoe za fa nyteneninao ho be ny tanàna nefa za tsy be ny tanàna. Tokony ohatran'izany zany ataon'ireny olona mamety sodrano reny rehefa tsy tanteraka fa za lazaiko anao za tsy nahazo vola tamin'ny be ny tanàna hoe lany de hoe name vola non za koa tsy mitaky an'izany fanjarany mahafantatra ny tokony ataony hoe tena lany marina ny teneniny mpaminany iny ameko vola izy nameo
eketsika raha zay ray aman-dreny somary itazomo kely eo am'izay le fotoana hoe raha mifahafantarana zany hoe lay pahary zany lay naharany zao tontolo zao de ty zavatra tsara zany sy ty zavatra hoe resaresaka ohatran'izany resaka alatra maloto ohatran'izany de ampijery atsika zao hoe gaga hoe ahoana ala zany hoe sao de ianao raha le mpaminany sandoka efa indroa zao nanontany ianao an'izany tamin'ny fandarana vatofantsika ao anatin'ity fandarana manokana ihany ty koa satria ny olona mivavaka mba handehany amin'ny lala mahitsy mba hiala am'izany resaka hoe alatra sy tsy fitezana rehetra zany tsy haiko azony mandray ve le fanontaniako de zao resako aminao averiko aminao ihany aminao zany le pahary de tian'le pahary le vahoaka atsika io mijaly tsy misy piay alatra mihitsy ny natongavana teo amin'ny fitondrana ary zao mampiady an'izao fifidianana zao zay tsy any akeny reto candidat reto de noho ny alabato misy noho le alabato misy de mijery fotsiny zany le pahary hoe io mihitsy ny tiako ka zay le teniko aminao hoe rehefa zavatra misy eo aloha dia ny aken'le nahary zany na tsara io na ratsy fa misy fotoanany hoe tsy anaiky tsony izy zay nasaiko milaza aminao hoe tsy possible tsony na hoisy fifidianana na tsy hoisy fifidianana tsy possible tsony hoe olona mbola angalabato olona mbola angalatra olona mbola hitondra n'ity firenena ty anaty lavaka no hiakatra eo vitatra eo efa nametraka ampiarana moa zany iny de efa vita zany ny anazy ray aman-dreny Jean de la Croix ao anatin'ilay izy eto Tomasina tsika miresaka betsaka ny olona eto Tomasina manaraka an'ity fandarana ity raha nahazo faminaniana avy any amin'ilay nahazy zany ianao nitsodrano amin'ny ben'ny tanàna atsika piranazy sao de hoe inona mission no mahatongavany amin'ny mahaben'ny tanàna anazy tsy azoko loatra le fanontaniana hoe inona zany hoe antony mission amin'ny ben'ny tanàna atsika am'izao na alany azy satria tsodrano avy any amin'ilay nahary na alany azy azonao ve le fanontaniako tsy de azoko fa ovaliako am'le tokony amaliko anazy inona zany ny tena hoe antony nametrahany lay nahary ny ben'ny tanàna ny Tomasina eto Tamatave ben'ny tanàna ny Tomasina fa tsy Laurent-Tsilaka na candidat hafa zay mifaninana taminy zay ay zany mialatsiny satria nanonona anaranao mialatsiny manonona anaranao monsieur le député Laurent-Tsilaka zany nge fa tao za tsy niteny inona nataony na inona nataony de inona moa ny olana raha ohatra ka ty ben'ny tanàna vaovao ty ny eo zao nge tsara fatanareo hoe ny olona tonga eo manana fikasana no zavatra tsara za zany raha ohatra ka hoe nahazo faminanina nametraka an'iny ben'ny tanàna eo ty eo dia ano zavatra tsara ny eritreretiko ary misy zavatra niteneniko taminy raha tonga eo anao ataovy zao nataony tokoa fa misy pression foana nge mahazo misy pression de lasa manao zavatra tsy tokony ataony le olona zany hoe tsy le olona le ratsy fa le rafitra mihitsy iny ratsy raha hitra zao anareo mpanao gazety nisy ramatoa zay tsy tonoko eto nanarany raha vao avy mifandarany de efa miazakazaka mihitsy na mafinaritra be fa tena aizany afarany de io koa zao le anankiray io za tam'izany fotoana ny tuliara isaka mandeha fandarana atao atoandro de fanaratsiana ny président république io nataony efa anatin'ny fitondrana izy mihitsy zany no miaro fa tsy mahafaka miteny tsy izy tsony ty ny olana manko de zao satria fangaro esaka ara-panaty izy fandarana manokana ataotsika ty anisan'ny anjasan'ny mpijery avy aty amiko ihany koa ty fantaniny ty hoe fantany lay nahary fa anao zavatra tsy mety ho tsatra amin'ny pression io ben'ny tanàna io raha ny zavatra hita amin'ny gazety na hita toerana na ao Antananarivo de betsaka ny tsy fahombiazana tsy fahaiza mitantana ataony ty ben'ny tanàna ty tsy zany mamorona zany fa ny zava-misy na ny mpiasa ao amin'ny commune rehefa manenjika amin'ny ben'ny tanàna mitabataba efa impiresaka risy grève moa teo amin'izany commune zany lasa any amin'le ben'ny tanàna manko zao ny adihevitra atsika nefa resaka faminaniana no resahantsika ao anatin'ity zavatra ty de eo le zany le isokirako anao hoe fa
fanavaiza zany hoe le manilaka anao satria tsy afantany hoe tsatrony pression io olona io dia tsy manana fahefana ve le nahary hoe ty ara zany ny fahefana omeko anao mba hahafahanao miady azay pression zay. Misy fotoana ho any zava-drehetra matoy izy napetraka teo a dia fankasitrana avy amin'le nahary zay nga ma zavatra teny tsika tsiditra détail hoe le nahary ve anao ne mikonteste zany a midrikina an'le zavatra napetraka an'le nahary tsy midrikina lasonge betabe ny kristiana manaraka an'izao fandaratsika zao dia mety tiraka adevitra ho an'zareo samy jiry manko zao ty fandaratsika ty hoe iza marina ianao dia mety misy olona iantso ianao avy eo hoe ahoana marina lay zavatra any aminao. Raha mipetraka teo Tamatavy ianao a dia manaova fiverenana fandiniana iza daholy ny be ny tanànatsika teto a dia inona ny zava-bitana mitovy foana za zany mbola tatia le farafara teo a tamin'le raika lahataloha teo tsy nandraika raha manko ireo olona reo misy trosa foana babena ary za koa mino fa mbola baiko avy any ambony no tsy ahafahantsika mihetsika eto na mampiasa volantsika eto centralisena any foana le zavatra dia baikona hoe zao taonao zao taonao zao taonao zao taonao be dia be nge zavatra misy eto hoe tsara fantatra anareo vahoaka zany androany am'ireo mpitondra reo zay mbola ilatsaka mba fantatra anareo mory vahoaka ny Tamatavy miami zay mampalelo foko tsy haiko na mbola iresaka miami anao reveo iza mamatsy an'io vola vaiza anaovana miami atsika vola mpanjakana ve anaova fikarohana vola tsika eto force one vetivety fa vita nefa mandeha le miami nefa zao raha ny zavatra vao hitako omaly tamin'ny sabotsy ariva zao nisy ny karazany hoe visite fa andraisana an'le miami so izy raha laromimy a raha tadidiko alefasy le ororatsany rehefa avy eo raha ohatra misy an'izay any a zao lazaiko aminao raha nanao propagandy filoha-pirenena taloha filoha-pirenena zao dia zao no lazainy vely rano natao teo Tamatavy miami nareo Tamatavy a ataoko miami mitovy ohatra ny États-Unis any États-Unis misy miami mitovy any Côte d'Azur any Frantsa Tamatavy ohatra ny le faritra rehetrarehetra nainao an'izay ohatra ny hoe tena ny angarana zay fa dia tena o Tamatavy misy nanaovana an'le miami zany miami zany le olona zay mbola tsy mahafantatra dia jereo kely amin'ny internet any amin'ny Google any hoe miami fa mahafinaritra building miami kiosque io ve firy taona anaovanao an'io miami kiosque dia lazainao fa hoe io ny velo rano azafady dia aty afara indray anao miteny hoe sasany mihevitra hoe miami dia miami any États-Unis na miami any Côte d'Azur miami malagasy azo atao an'izany loatra le vahoaka ary zay na le tena tsy lany ny vavondriko mitovy tany amin'ny resaka hoe ampinanina CV eo mitovy tany amin'le resaka hoe Covid tsy maintsy mijoro a nefa ianao zany rehefa mijoro a mandada reny azonao zay ngely izy mena mandada re io fa na dia isorako zay olona mba hoe misamy teny oatra na Antananarivo mbola tsy voasambotra dia isorako reny hoe manana ny mpiaro anazy koa izy mato mbola tsy voasambotra fa misy olona be dehibe mitabataba Antananarivo ao na ny ivelany fa mbola tsy voasambotra dia isorako reny fa isorako koa zany le nary mba niaro anaty amin'ireny fotoana reny fa anisany tafiditra tanatin'le fisamborana ny tena nefa apetrako am'izay ndao ara-patsivitsika kely amin'ny mpanaraka amin'ny fandarana le miami tamin'ny fampelezakevitra ty vidéo fokely ty foy vetivety ty angatana amin'ny teknisiana nasetra firenetosika manaraka ny toyan'ny fandarana avy eo ankehitriny mantsy ny ohatran'ny fanaovana politika dia ohatran'ny
fitiavan-tenany manjaka, ny famadihana, ny fisoparana ny namana, ny tsy firaisapo, ny tsy firaisan-tsainy, betsaka ny mamitapitaka, betsaka ny mamadibadika noho ny fitiavan-tena, noho ny fitiavam-pahefana, noho ny fitiavam-bola, zay tsy ahavitra ny fireneny zany zavatra zany. Misy ny atao hoe Miami any États-Unis, misy ny atao hoe Côte d'Azur any France, fa tsika kosa dia manana ny Tamatavy, Tomasina, atao ohatrany any États-Unis, atao ohatrany any Frantsa, mbola tsara lereny amin'ny tokolasokivavy. Dia ny tenitsika hoe ataotsika toerana tsara arobetsika ny anarana hoe Miami. Tao ny eritseritra hoe Miami any États-Unis, fa ny Miami ataotsika Miami malagasy. Miami dia hoe mirahina ary mifaka. Iny le vidéo sasitsika commentaire tsony satria ny fotoanatsika efa mandeha anjara mijery no mamakafaka ny zava-misy amin'izao. Raha mpifidianana malaza Ray Aman-dreny Jean Delacroix, la Cotoration, tsy nandrotsaka olona rehefa naninina, nefa mieritreritra andray fitondrana satria araka ny teninao amin'ny mampaminany anao tsy maintsy somenan'ilay olona masiny avy-indrindra ny fitantanana ny firenena. Inona ny antony? Satria tsisy amin'ireo zany ilay olona masiny avy-indrindra. Ahoana zany no fomba azahoanareo fahefana satria ny lalam-panorenantsika amin'ny artikla 5 dia mazava tsara hoe tsy maintsy amin'ny alalan'ny fifidianana ihany no azahoana fahefana. Zavaiko eto aloha io fitondram-panjakana io raha laromemy dia za gaga amin'le ara-pana, le milaza mpanao ara-pana le Ray Aman-dreny ara-pana hoe zany kodin'ny fanjakana zany ne 666 fanjakana 666, donc tsy possible mihitsy ny tenako na zay olona avy aty amiko no ampidiriko anatin'io satria hitsofoka anatina fitondrana lainga de vola fa miandry an'ilay tenin'ny mpaminany Daniel zay milaza hoe homena ny fitondram-panjakana maneran-tany olona masina. Ovina zay. Dia amin'izao fifidianana zao zay tsy maintsy tanteraka rahalahy. Tanteraka zany. Nefa nareo tsy nandatsaka. Fa nga voatery andatsaka koa dia tanteraka zany. Zay le mampa-pouvoir spirituel le paly aty. Eny tia tenenina hoe satria misy ohatran'izao manko Ray Aman-dreny Jean Delacroix nisy hoe mba malalanao ihany hoe mba nisy fotoana mba niaraka ihany tsika tamin'ny vanim-potoanan'ny Covid-19 reny dia ihany koa misy olona mpanao politika ihany miresaka aminao mikasika ny raharam-pirenena. Misy fotoana ianao fa nilaza hoe amampaminany anao eto ngamba ianao tsy andainga ao anatin'ity zavatra ity fa resaka anaty polisy moa le izy tsy ao anaty niezaka ihany atao fandarana zay nataoko tena hoe nanome précision ianao amin'izao no avy le fitondrana raha tamin'ny 2021 dia efa ozy izy efa tsy ela ozy izy ianao. Ny tsy ela zany amin'ny malagasy tsy maharitra amatonany fa mety hoe amam-bolany. Dia zao ianao teo amin'ity 2023 ty zany farany taona 2023 ty enregistré ny fandarantsika tazoma amin'ny teninao ianao amin'ny mampaminany anao fa ny tiako hatongavana dia hoe nisy fotoana ianao hoe efa tsy ela io dia ho avy dia nanonona daty ianao hoe amin'ny décembre io tamin'ny 2022 amin'ny décembre io tsy maintsy ampielatanantsika. Dia nanjasana ny décembre tsy tampielantana hoe amin'izao indray io tsy maintsy ampielatanantsika. Ny mpaminany nefa miteny tsy tanteraka le izy. Zay. Dia zao lazaiko anao. Raha misy zavatra miainga zany mivantana avy any amin'le mpaminany, izy manao anazy dia tanteraka io. Raha misy zavatra tenenin'ny mpaminany amin'olona ka tsy ataon'le olona tsy fadison'le mpaminany. Ameko ohatra anao Mosesy rehefa andeha nahazo faminaniana avy tany amin'le mpahary hoe ekaro anareo io vohatra io fa omeko anareo. Nampitany Mosesy zany tamin'le vahoaka ny entiny hoe lasa anafika ny vohatra io tsika fa ho azotsika io. Dia ozy le mpiady hoe alao aloha andefa olona tsika
ijery ny toedra raha hoe manahoana ny fatanjahan'ireo ao a manahoana ny arman'zareo sy ny rehetrarehetra de nisy 12 lanaka any rehefa miverina avy tany ny folo tsy nanaiky ady ayayaya mafy be ao mandadaka ranjanona be ny tambony zareo avo be resy ao tsika ny anakoroandre miteny hoe le pary inge miaraka amitsika andao foana de nafarany io le démocratie io neny be deabe ny teny hoe folo bon aloha janona de tezitry mosesy de zay ve tsy mampaminany amin'ny mosesy zay zany avaloko aminao zay ve tsy mampaminany amin'ny mosesy reo mpaminany rehetrarehetrarehetrarehetrarehetra apôstôly reo na evangeliste reo de miteny hoe ndao ibebaka ndao ivavaka ajanony any daholo ny rehetrarehetra andao marotra fananana nisy any amin'ny tantarany baiboly ya de nivarotana fananana ny raha naninana teo mbola tsy tonga ihany farany de sandoka daholo zany le ny tsy jery tena hoe andeteny resaka soratra masiny tsika satria ny fotoana mihazakazaka eto amin'ny firenena eto Madagasikara be da be loatra ny olona milaza azy fampaminany de fanina tanteraka le vahoaka malagasy izy amin'izy ireo ny tena marina misy ara moa nandeha planina manokana mihitsy ny tamin'ireny vanim-potoanan'ny coronavirus ireny nitety amin'ny Madagasikara de nanao lakoraha de ozy so de ty le mpaminany volaza ray aman-dreny de lakoraha satria ohatra mifanojo amin'ny anaranao le izy le hoe nanao alalany azo fijaliana le lakoraha tiako tenenina misy niny olona tranony paritaka iny fa tena tiako ataona mazava tsara eto hoe amty 25 septembre tsika miresaka zany hoe mandra-patonga ny décembre 2023 tsy maintsy eo ampelantanan'ilay olona masiny avondrina ve zany ny fahefana de tsy isy fifidianana de amin'ny alalany ahoana no atateraka n'izany toko direct mahitsy na ny daty tiako hoe mba teneninao sy ny volana raha tianareo alefa fifidianana am'le 11 novembre moa izy iny 9 novembre raha zay ny tiany rehetrarehetra ataotsika izy za mihitsy zany miteny an'izany e misy fifidianana am'le 9 novembre raha tiany vahoaka zany fa nefany ty tonga de soritiko eto tsy fifidianana efa hita fa kotôtô io zay nanseny araka ny teninjareo zany menimenina tonga ty minay daholo ange le fimenimenonany ray aman-dreny mijoro de miteny aminareo zay nareo candidat reo ijoro tokoa izahay ary tsy ho ela dia no conférence de presse Antananarivo aza taitra de atao am'izay mametimety anareo ny seny ACC zay tianareo candidat am'izay fotoana zay za mbola mety ho isy candidat hafa am'izay irotsaka reny le ny refugéna reny alaina daholo inona moa problème anareo de tsy telo ambe folo tsony ny candidat am'izay fa mety be dehibe de alefa fifidianana tsisy tetezamita aloha tetezamita dimy taona indray na efatra taona indray tsy problème fa alao resinay olo-kendry andamina zany zavatra zany sy ny zanadrazana tena izy fa tsy zanadrazan-kena fa zanadrazana ty tanindrazana misy zany aza mieritreritra nareo tsy tonga ty aminay zany etaetanareo tonga ty aminay fa mba mandinika am'izay zay de iseho hoe misy olombe eto amin'ny tany sy ny fanjakana misy olona lehibe to ary mandinika zeo toedra raha zao fa izahay zany a de tsy anaiky intsony atao tantely afa-drakotra Madagasikara natao fitondrana jolamboto ohatran'izao ka amaranako anazy am'izay de resaka politika zay io nge misy anatin'ny soratra masina donge vakitsika kely ato amin'ny Isaia de zay zany tsy mataitra anay satria anatin'ny soratra masina de milaza amin'ny Isaia hoe zao lazainy Isaia zao lazainy ato pardon
Mba apetraka kely amin'ny écran zay verset biblique zay namana setra atana amin'ny texte Isaia 1:23 zao lazainy ato ny lehibenao dia mpiodina sady namany mpangalatra samy tia kolikoly sy fatra nitady tambitamby avokoa izy rehetra ny kamboty tsy mba omeny rariny ary ny adiny mpitondra tena tsy avelany hoentina eo anatrehany ao mbola Isaia ihany 3:4-5 ary anendraky izy lahy madinika ho lehibeny aho ary haitraitran-jaza no anapaka azy ary ifanipaka izy samy ray firenena dia samy ny namany avy sy ny akaiky azy avy ny tovolahy rearea amin'ny antom-panahy ary tsy manandanja amin'ny manandanja tsy zany amorona an'io aza vao le tian'izay ny fitondram-panjakana zao zany a dia efa voasoratra ataony Isaia hoe tsy maintsy mena amin'io tsika aitraitran-jaza nge zany ataoko an'izao ry ataoko an'izao ry ataoko an'izao ry ataoko an'izao ry nefa tsy vita akory zay le izy de hitatsika tsara ngambo hita amin'ny aina aman-jery io fa za tsy mandainga hoe miamia izy io ya fa tsika zany a dia tsy maintsy sokafana amin'ny masonareo mahino an'ity zavatra ty androanonareo a dia tsy maintsy misokatra amin'ny masonareo ahitany marina tsy maintsy misokatra amin'ny sofinareo aheno marina dia zany fitondrana amen'le nahary atsika zany olona masina dia atsika vahoaka anareo vahoaka ny tompony fa za kosa contre ary mampitandrina anareo mpanao politika aza hoentina andeha atao solona ny vahoaka avy aloha hipetraka tranony fa aloha le nahary misy zany efa irotsaka tsehatra avy aloha hipetraka tranony ny olona fa aza vela andeha hoetiny tifirina ry de hoe matimaty fotsiny le olona dia nareo ndray ady placenareo vitatreona anareo zay nanabotra nyty fireneny ty fa olom-baovao no akarneto zany raha azoko tsara tsisy fifidianana zany ve amin'ty taona ty a voalohany zay faharoa reo candidat 10 reo zany tsy ao anaty fanantany tsy ao anatinareo le izy a de nanontany moa teo hoe ataovy mazava tsara de name ray aman-dreny teo hoe mitodika aminareo candidat aza vao misimisy hoe ina le hoe mitodika amin'le candidat hoe miantso anareo candidat hoe raha atao araka zay mamety anareo lay fifidianana zany hoe lay teny olombelanao ve no resanao sa tenylay nahary reo candidat reo a dia nampiantso olokendry ara-drazana nanatiny ara-panahy anatin'ny ara-panahy sy anatin'le ara-drazana nefa ny mizara roa misy araka ny teniko taonao teo hoe zany tangalamena zany olona endry koa zany ara-drazana fa misy tangalakena tsy amerina nintsony a dia ohatran'izany koa le olokendry misy olokendry a tangalakena koa endrikena rehefa amena vola dia manaiky fa tsy mitazona ohatra zao tamin'ny misy pastera zay nitoroteny za tsy laza ny anarany dia nitifitifotra an'io fanjakana io izy zany zao mety aminah reny zay ny zavatra misy ya fa ny anah zany action mila action am'izay fa aza manaiky tsony satria efa miverina aminao ny vahoaka ny fahefana dia aza matahotra anareo fa misy olona endry eto a misy olona be ny tanàna dia fanatina fivona zay a hoe inona am'izay ny tokony fampanantenana amena ny vahoaka amin'ity zavatra satria mijaly loatra le vahoaka mba hiadana Madagasikara ho ataotsika famototra zany hoe manomboka izao zany a dia hiadana Madagasikara averinao le teny teo hoe tsy hisy fifidianana na hisy fifidianana nefa niteny taminao teo a raha atao am'le 9 le fifidianana ataotsika le 9 oa zany fa miendrina tsy misy zavatra hitranga zany hoe izay oa tsy mila korotana zay tsy mila tabataba zay tsy mila voron'olona tsy mety aminah zany fa mifandamina efa nampiantso reo candidat reo efa nampiantso
zareo technician dia ivory araka aminay dia mihina sosikevitra azosika roso ny fifidianana io itsika amin'ny commande vahoaka amin'ny commande ty mety aminay fa tsika ane problème atsika ane dia zao maninona misy olona mitsipaka ny ACC jerepotsiny misy olona ao izy le olona tianao tenena tonga dia to direct zany olona zany a dia tokony andraisana fepetra satria avy amin'ny dôly no mahatonga zao firenena zao anatin'ny lavaka ty dia mba le faso le orororatsany ho jereny vahoaka mialohany any dia fasoko an'izay hoe orona tsara inona moa le izy a dia izy le olona tianao tenenina alohany ny olona tenenina dia ty sady olon-dehibe fa fotsy volony nefa tsy manady olona fa ajaiko foana ianao ray aman-dreny be raha tsy rahonana aza mba manao fiteny ohatrandreny amin'ny émission spéciale fa tsy mety za miteny aminao zao dia manana fahefana ambony lavitra zay fahefana ny ampelantananao haiko le vavahako haiko le mame fahefanana mazava fa ianao dia sa tsy matahotra fitsarany tany tsy matahotra fitsarany lanitra mba le faso kely le émission fa be dehibe tsy mahita an'ireny ianao sarotiny ianao a nilaza hoe ianao nametraka an'ity fitondram-panjakana ty ho jerentsika zany rehefa aveo ianao nametraka an'ity fitondram-panjakana ty dia sarotiny ka na iza manelinkelina an'ity nanao ministra inona nataonao fampitiftifitra tao jereva miorora-tsany io olona civil sokafo masonareo ro maramila ny commande générale civil hoe alako miasa anao ianao vie privé anao a atambatranao amina vin'olona rehetrarehetra inona tsy fantatra dôly eny hoe iza dôly ny tompona andraikitra amin'ny resaka halatra eto zay sorako anareo mamoaka an'ireny ay sorako anareo mbola tsy nisamboronareo manao nareo manao anareo Antananarivo a hitanay dôly reny fa misy fotoana zava-drehetra manao koa nareo diaspora any andafy any hitanay dôly reny fa nangatahako aminareo fotsiny manomboka amin'ity fahitanareo n'ity zavatra ty dia ndo hifanatona dia fampiresaka mazava hoe inona ny tokony fanampiana inona ny tokony amoana an'ity Madagasikara ty satria ilaina nareo any ivelany reo nge ilaina hoe fa raha mbola zao fitondrana zao ohatra ny rafitra zao dia simba fotsiny nareo makaty aleo lo miova ny rafitra vao mitsofoka anatin'ny fitondram-panjakana nareo satria be dehibe nge presque vazady olo mitondra antsika eto tsy olona anankiray ihany be dehibe idirantsika moa zay resaka vazaha zay ray aman-drezan-delacroix avy eo namana anaritsehatra alefatsika tia orona tsara tya zay mariana fa ny asiko fanana mariana moa any amin'ny farany fandarana zany aveo fa alefatsika alohany tia orona tsara ty fa ny problème fotsiny tamin'ny ara-jonary mampiany zany dia ohatrany hoe tena ohatrany hoe manahirana le izy fa tena ohatrany hoe tena za mialatsiny a tena ohatrany hoe tsy padolakantany izy dia hoe fa vita ny lako anareo ka dia mijanona nareo fa tsy problème fa izy koa tsy sanana tsy sanylaza tamiko mihitsy izy hoe janona amizay anao hiara-tseronana fa ampy zay fa tsy samy mandalo amin'ny brok izy fa tsy sanylaza tamiko izy hoe mijanona amizay anao za koa niandren'izay koa raha ny tena marina fa sarotra matainga hoe ataovy ako dia ho hitantsika eo ny toy iny zany Norbert Lalatsiraona ihany koa nefa anisan'ny artisan reny auto investiture Andriamatoa Marc Ravalomanana tamin'ny taona raisy roa arivo iry tena manaiky mihitsy ary zay aloha dia manaiky any hoe nanolo hevitra azy tamin'izay zay mianaka na izay mirahalahy mianaka ny tena marimarina koa mifampidinika tao mbron tao faravohitra rehefa tena nandeha ny tolona ohatrany tsy tavavoaka le tolona nisy fotoana tsy tavavoaka le tolo le fa nanitry ny presque ray volana zany nanao foana dia ahoany ty dia tsoroko za mihitsy nilaza taminy hoe ataontsika hanao investiture ara-dalàna ve na ara-dalàna hoe tsy ara-dalàna zay no izy aloha
zay le aloha de mialatsiny na ara-dalàna tsaradana zay no izy aloha satria tsy tafavoaka ianao a na anao ne mba etre tsara ne na anao tena tonga de tena tsy tafita nefa ny grave be ny conséquence zay na anao tafita am'le zavatra ianao efa milaza fa hoe lany premier tour rehefa lany premier tour zany lojika tonga anao de mandray ny fahefana mandray ny fitondrana zay ny lojika an'izay fa tsy hoe iandry ianao hoe andraso anao fa tena mbola tsy nanaiky ny haute cour constitutionnelle fa andraso anao tsika rehefa nilaza hoa hoe lany premier tour tsika zay ny vetovetsotsika foana ary sy nytenenitsika foana noho izany ataotsika anao investiture zay nyfandehan'le izy lojika zavatra fa raha tsy nanao investiture teo anao de ny bloke teo le zavatra ary mety inona ny tranga tsy fantatra tsony tsy fantatra asivo ny fitsaran'ny tany de ilaina tsy matahatra ny fitsaran'ny tany ary tsy matahatra koa ny fitsaran'ny lanitra kristianina ary mieritreritra mbola mino zany hoe isy fitsarana tsy matahatra satria tsy nanao olon-dehibe iny nyteny iny ary efa filoam-panjakana teo aloha tantana teteza mity ary efa seho foko tany ihany koa tamin'ny vanim-potoana nytantanany an'izany raharaha zany olon-dehibe izy no miteny hoe tsy matahotra fitsaran'ny tany sy ny fitsaran'ny lanitra raha olon-dehibe ohatrany reny masà karazana manao hoe minina zany midika zany tsy karazana fanenjika endrehana ve no ataony cotation Jean de la Croix amin'ny andriamatoa ny olobelara tseronana satria izy mitenany rehefa miteny tsy matahotra fitsaran-tany sy ny lanitra ary tsy mbola nanao ratsy ianao rehefa miteny hoe izy no fototra zao olana zao manana proof ve ianao afahany nafahanao miteny miaccuse ny olobelara tseronana inona tso no proof tadiavinao ty amiko orororatsany jerevantsika io ne vidéo ny jerevantsika io ne izy ny tena io fa tsy zay fa fahafantarako ny zavatra ataony io fotsiny de hoe tsy misy amboniny de sady dio tsara hoe raha ianao olombelona no masamy miresaka ohatran'izay miresaka an'ireny de izy moa ianao izy anao io zay zany tsara apetraka fa za tsy miaccuse mihitsy fa izy nanao namoaka an'ireo izy de nalefatsika io tsisy accusation ataoko teniny io fa raha ohatra tsy niteny izy hoe tompona andraikitsy amin'ny zavatra tsy mety eto amin'ny firenena vo niteneninao teo zany a ka mety ve zany io zavatra io zavatra teneny ny hafa zavatra miseho nefa hafa manino izy tsy nitsangana raha vo hoe nanao scandale ministre anankiray anatin'ny fitondram-panjakana manino tsy tonga de nasoro sa izy engy ny teniny io tonga de asoro koa nanino tsy nasorony dia faharoa manarakaraka an'izany fa hitanao fa misy zavatra tsy mety io manino ianao tsy mitsangana hoe tsy mety ty fa izy dolo eny tena an'izay fa ny anazy nitazoniko amin'ny vavana izy hoe hitanareo zany fitsaran'ny lanitra zany ny anamiko fitsaran'ny lanitra ny tadiava satria efa tsy voava satria araka ny teny mandeha rehetrarehetrarehetra reo hoe lalàna zay hoe zay aseho dia tsisy marina daoly tsisy mitombona daoly tsisy mitombona ve zany lalàna hoe sa hoe non le lalàna samy mahay lalàna daoly fa miakohatra fotsiny ao mbola nitenen'io rangaha io empêchement fandikana lalam-panorenana na iray fotsiny tsy vitanao zany dia dikanao zany dia manaovana empêchement hanao teniny zay tamin'ny empêchement Jafy Albert ity anankiray tya efa firy fandikan-dalàna natao raisiko fotsiny le farapariny resaka gouverneur fametrana gouverneur zany fandikan-dalàna ne zany ary am'izay tonga de tendrena fotsiny enao ato fandikan-dalàna ne zany tsy ampiasainy io de tsy aika nisy nanao empêchement ndray ny gouvernementa de aveo nisy fampiatsona tany de aveo indray ohatra mampime be ohatra mibolina ping pong le izy de zao ndray le olona ny ampiasaina ndray nitantana ny raharam-panjakana de ahoana zany le vahoaka zany atao ohatra ny ping pong
hoe tanatinareo dia atao arinareo dia ohatra zany oka zay mandeha dia mandeha amin'ny fotoanatsika andriamatoa Jean de la Croix la coopération nanomaka taminao viana moa ianao teny mpaminany nahazo an'ilay tena avy any amin'ilay nahary tamin'ny 2010 Jean de la Croix dia tanatina fiangonana voalohany dia tsara fatanareo Jean de la Croix tsy anatina fiangonana za zany tsy eglizy za tsy fiangonana fa olona tsotra fa rehefa tonga ny andro tokony ivavahana dia mivavaka za tsy tonona fiangonana mihitsy ny hoe fiangonanay zay moa ny anao iny non za tsy manana fiangonana satria raha tsofoka anatina fiangonana ianao dia tsy maintsy mankato zay olona mampivavaka anao ka efa hitako hoe tsy mety le fiangonana ny vavahako dia loko misintaka dia mipetraka fa zao koa tsy misy fiaramiangona ihany ataonao isaka sabato ozonareo zay isan'andro sabotsy misy tsy anatina fiangonana zany non le fiangonana nange tsy mitovy mihitsy ny hoe fiangonana ivavahana hoe trano ivavahana nenay zany trano ivavahana ny ataony hoe fiangonana fa tsy hoe antetana ohatra hoe katolika protestante anglikana tsy zay mihitsy le izy fa fiangonana ivavahana zany trano dia zay olona efa voatrie hitanay hoe mety aminao ato zao misy lalàna zany dia miaraka mivavaka aminay farany am'izay resaka fivavahana zay dia zao amin'ny problème misy ohatran'izao dia tokony FFKM mavah olana zay aloha efa manao ny FFKM fa tsy vany olana tsy mivany olana satria inona za tsy teny be lehibe ny zava misy rehefa miteny zany FFKM zany dia tokony manaiky hoe zay zany fa ny HCC koa zany rehefa ny FFKM miteny hoe zao dia tokony manaiky ny ara-panahy zany amin'ny faratapony fa tsy mety aminay zany zao vetivety aloha ny lalam-panorenantsika kosa any amin'ny andiny voalohany ihany hoany mba ny savalananandro dia manasaraka an'izay hoe laïcité de l'état zay zany hoe tsy mitamatra mihitsy zany ny hoe ny fitondrana sy ny fivavahana sy tokony hifampiditra ka zay no mampanankelany la hoe resaka lalàna sanatria manao tsinotsinona nylay kristiana ara-panahy ao anatin'le izy raha zay ny torasanao anazy dia zao ny avaliko anazy maninona azo la anatin'ny fitondram-panjakana io mitsofoka foana anatina fivavahana isaka misy réunion ne zavatra tsy tokony ataony zany isaka misy fivoriana dia andao atao fotoam-bavaka misy zany mirava andao nao fotoam-bavaka za zao raha mamonjy fivoriana mity andao nao fotoam-bavaka dia mivoaka aloha za dia misy kilcularia afara ery vita dia zay vao miditra rava indray dia atao fotoam-bavaka dia mivoaka satria samy manana ny vavahany le olona samy manana ny vavahana aza terena zay le problème misy atsika eto fa iverenako le teny teo hoe hitatsika ngamba tamin'ny roroatsany teo hoe tsy miandry atao biby fampitahorana ny HCC tsy azo ivalozana manino io rangabe io midikina ny HCC ina ny zavatra nataon'ny HCC navitany iny miteny izy io vo irenareo ka mba teny teo hoe tsika efa nanao premier tour dia vita efa nanao investiture tsisy ilana an'izany tsony hoe mbola hiandrany anaraka ny lalampambola hiandrany HCC indray proclamé tonga dia premier tour dia vita ino tsy asakana n'le sasan'ireo tokony anao an'izany koa fa misy hery manageja reo olona reo tsy afaka hery manageja hery maizana ka tsy maintsy ravana io hery satana io ahafan'ny olona zany misokatra amin'ny masony misokatra ny rehetrarehetra mba ialana am'izao problème mazava zay fa mamarapalana amin'ny fandarantsika ny Jean de la Croix anatin'ilay izy tsy idirantsika ny hoe ara-dalàna ve ny gouvernement collégial sy ny be be zany karazana fandikan-dalàna lalam-panorenana mampitabataba ny olo-pirenena am'izao ary antony anankiray mampisatra kely ny fizorana makany amin'ny teteandrom-pifidianana na dia efa namoaka raha moa ny vondrona irasam-pirenena tamin'ny herinandro hoe tokony ajaina zay teteandrom-pifidianana zay fantanyray mandray Jean de la Croix ve tamin'ny 4 13 fa efa tsy mizaka ny zoam-pirenena malagasy itsony
ny filoha teo aloha Anjarajoel amin'ny mampaminany anao nalalan'izay ve ianao sa tsy nalala sady mitovy aminay malagasy malagasy tsotra tsy manana an'izay hoe faminaniana avy any aminay nahary zay tsisy idiran'ny resaka faminaniana aby ane zany efa fantatra zany a fa manana zo-pirenena frantsay izy alina zao mijery teta vaovao de misy olona pomba amin'ny filoham-pirenena zany mbola manazava hoe rehefa mivoaka ny ivelany dia angatahana aminao ny passeportnao angatahana aminao ny passeportnao de valiko ianao le niteny tamin'ny telemaly marina tokoa teninao ny tenany zao mpivoaka isan'andro mazava angamba zay fa za miteny aminao rahalahy passeport ivoin zany filoham-pirenenanao zany passeport frantsay mazava zany passeport frantsay zany tsy mila visa fa raha passeport malagasy hoentinao ka tsy misy fitomboka visa tsy tafavoaka ianao be de be ny malagasy manana passeport vazaha sy manana passeport frantsay miditra eto izy passeport gasy nataony miditra ny frantsa izy passeport frantsay nataony double passeport zany mazava tsisy mivoaka eto raha tsy voatomboka manana visa ianao raha ivoaka ny ivelany ka zarebirebena za zany tsy te hiditra ohatrany hoe tsy te hiditra am'izany hoe frantsay ve izy fa tsy frantsay tiako atongavanao anatin'ny izy milony am'parantsika fandalana hoe nalalan'izay ary ianao de naninona tsy niteny tamin'ny 2018 ty olo ty nefa tsy malagasy ora rahalahy romemy satria aminany zany tokony isaky misy zavatra anantanina n'ilay firenena eo aminy de tokony mahazo afatra foana izy rahalahy romemy ianao ne tsy toteny am'izany fitondrana zany ahoana moa ilazanao fa tsy mampilaza zavatra zay saka misy zay zany le hoe mpaminany ve tsy masina tany non tsisy idirako aminazy misy na zao taniko eto tamatavy eto tsisy idirako aminazy izay ne manao sonnette d'alarme foana efa fo misy lettre ouverte ny soratako any hitantarana zavatra misy teto miaraka amin'ny filohan'io CSS io hoe olo dehibe koa zany nanao soni hoe misy zavatra tsy milamina eto atamatavy eto tsy nalay lettre ouverte tonga eto indray anao mangataka audience iresaka tsy fanokana zany fa iresaka tsy voaray inona koa zany mbola ataonao le olona fa tsy menanao ary zalahy rehetrarehetrarehetra reo nomeko chance daholo mba elana am resaka hoe fa maninona ty critikena fa maninona ry any tsy critikena maninona ihany ny nomena chance daholo reo tadito 15 décembre tahiavoloha ny tenako nalainy olona anakiray indray hoe andao fa ampina président hery nandeza azo verifiena any zany herinandro roa herinandro tsy voantso de afaka ianao zany fa tena nampiariko misy mampaminany anao hoe tsy misy zavatra mipoitra raha tsy ampilazany mpaminany aloha le olona hoe misy zavatra oan'izao ka ianao tsy meniko ny manahirana manko indray Andriamatoa Jean de la Croix amina tranga tahaka an'izao amina savorovoro tahaka an'izao de be de be ny hery rehetra mipoitra mba hitady vola taoko mazava hoe misy akorokoroka zany eo amin'ilay firenena de samy mitsangana manakevitra na ny société civile na misehatra rehetrarehetra de milaza fa manana vahaolana ao anatin'izany mitondra fivavahana ianareo petrahana fanahy ireo mandalan'ny fomba nentim-paharazana de samy milaza fa manana vahaolana fa rehefa milamindamina le firenena rehefa tsisy hitinareo so de miandro occasion fotsiny ara Andriamatoa Jean de la Croix coopération zany fanontaniananao zany angamba tsy tokony antefaniko satria hita foana ara vao nisy olana na teto tamatavy na amin'ny firenena hita foana proof reny tamin'ny covid reny hita isaka misy olana eto tsy maintsy hita ary isaka misy olana eto tsy maintsy atsona hoe misy ohatran'izao ndray tapaka kely moa resaka atsika teo hoe amin'ny resaka izy ao anatin'ny fifidianana mba hampanten'ny fifidianana ara-dalàna de ty miangavy anareo zay efa mitondra mba hametra-pialana
fa efa taonareo avelohan'ireny tsy tao anao manana dossier aty aminay zahay momba anareo force one tsy akadinoko izy teo ananany dossier zany volana teto mividanana an'izany manana dossier an'izany zay otiva potenareny otivanay teto manana dossier an'izany zay tanatin'ny fitondrana anareo mifanesesy teto a zavatra tsy mbola hita no hita tolany anankiray a nivoaka ny bombe artisanal mipoka tarie nitondra ndreny anankiray a nivoaka kidnapping ya de tonga ndreny anankiray a de io eranomizaka io ka za zany miteny hoe ny teny a tamin'ny fandarana so de tsy voateny ty rehefa avy eo tonga le nahary andripaka anareo zay nanao zavatra tsy mety tamin'ity tanomasina ty vavolombelona an'izany agnamby anao andro vitsivitsy misy maty teto ny anakiroa tsy voalaza ny faharoa sy ny fahatelo tsy voalaza ny faharoa dia raha ijanony eto nareo de misy prison vaovao namboary ny fanjakana io ampidirana anareo ary raha hitsoka anareo de zay ngamba solution satria izay mbola tsy manana fahefananao IST interdiction de sortir du territoire tsy manana an'izany izay fa rehefa tonga eo izahay ary zareo le olona masina moa zany de tsy maintsy miatra izany ka miteny aminareo moramora raha mbola te hijanona hoe mbola hiziriziry latsaka eo nareo de maneke mba farafaratsiny le trosany Madagasikara nampidirinareo trosa le Madagasikara fa tsy nampitombonareo ny arikarenana de aloavy aloha de niteninareo za ihanina tamin'ny fitondrako de $1 million ny trosako ity averiko ty de jirena ny dossiernareo apelatanany adolo dossiernareo apelatananay ray aman-dreny ary manana juriste koa zay satria zay manko lazainareo mety tsy anatina fitsarana zay nefa manana fomba fitsarana tangenany anay mena tangena anaty bible misy an'izany tangena zany tonga de maty raha vao tsy mitsara ny marina lasa aloha vetivety ka zavatra teneniko de tsotra hoe maneke fadisona fa tsy hoe andeha anome t-shirt anome vary anome zao de hifidy anareo foana ny olona le vahoaka zany iny mba occasion anankiray mba azony zavatra kely de voarirarirany izy fi ndre mitoraka ty tsisy an'izany tsony amafisoko eto tianareo atao le fifidianana ekeny rehetra tsy misy raorao ho ataotsika zany hiaraka ivory aminareo izahay de manome vaolana hoe inona tianareo atao de ho ataotsika lizy de arosony fifidianana tsisy tetezamita zay atahoranareo zany tsisy tetezamita zay vaolana avany aminao zay vaolana le olona miaraka aminao ve sa vaolana avany amin'ilay nahary tsara mba asinao précision io zany a safangalo le resaka faminanina zany a de averiko aminao foana hoe mais insiste manko ao anatin'ilay izy satria be be loatra ny olona am'izao milaza fampaminany ka rehefa tsy hita izy zao de efa tsy mpaminany izy zany rehefa tsy tanteraka zavatra teneny de efa tsy mpaminany izy zany ny sasany aza misotona dossier sasany tsy mirotsaka mihitsiny sasany mirotsaka andray fa tsy lany de za ve de anaiky an'izany za ve anaty tenen'le nahary hoe enao lo filoham-pirenena de tonga de miala ho azy eo fotsiny de manaiky non tsy possible zany tsy avany am'le nahary zany fa enao zany mitady zavatra précis anao de efa meko zavatra précis anao hoe ny fitondrana manaraka avy eo de olona masina hitondra za tsy mbola hiteny aminao hoe iza fa zay fotsiny olona masina hitondra ary zalahy le mbola te hilatsaka reo ane raha hibebaka izy raha hifona ny lenary ange tonga amin'ny hoe olona mpanota hibebaka ny tadiavony tsisy olana anjaso le fitondrana manaraka plainty fifidianana ty mandana ankiray ve sa hoe zay lany am'ty fifidianana ho avy ataotsika farany ty
efa manao précision aminao za satria olonamako nilaza hoe fitondrana manaraka eo a dia hainy manjilarilana le izy dia tsika zany hoe tsy te hiditra amina resaka ohatran'izany satria betsaka mipijila manaraka atsika zaho a rehefa manao zavatra présiny ana mazava fifidianana ho filoham-pirenena latsaka avy eo olona masina izy zay zany tsy afaka teny aminao nara-bota narabe narasofa zay zany noteva zay hoe zay ny teninao tsy hoisy gaboraraka tsony eto tsy hoisy gaboraraka tsony raha ohatra zao a meko ohatra kely ianao raha ndrafitra ny resaka amin'ny gouvernementa raha ndrafitra gouvernementa zany de miconsulte anay zany zalahy hoe izy natao membre gouvernementa tsy maintsy ilaina zay de sosikevitra ameko an'zareo tonga de miala tsiny a tena nonona anarana ministra ny fitsarana aloha zany a de olona roa narosoko raha laniny be sy ny maro ia dia raha nabavy anitra Antananarivo zay miteny masamy teny ataoko ministra ny fitsarana iny atolotro na any ivelany Fanirso Herinaivo ray amin'izy olo reo kandidako atao ministra atao voloko satria reo manana dossier ny zalahy rehetrarehetra reo de aloha tsongolafo anjaso zany hoe tena fanina moko miaino anao de tiako hoe lasa midikodina le resaky tsika hoe amin'ilay fifidianana hoe misy filoham-pirenena lany ve sa hoe raha misy gouvernement hoe fakana ny hevitra reo de na maître Iantsara Zafimanatsoa na Fanirso Herinaivo raha am'ireo ve no atao ministre ny fitsarana zay ve le tianao atongavana am'le gouvernementa vaovao am'ty taona ty ohatrany tsy azonao mihitsy le resaka andeha le fifidianana aloha zanao de misy filoham-pirenenao filoham-pirenenao a garantiseko a olona masina am'le tadiavin'ny baiboly de anatin'ny olona masina io apetraka ireo ray am'ireo rovavy reo anatin'ny fitsarana mba fitsarana andeo manko tsisy resaka tsony hoe raisina fa tsy mitombona azafady raisina dolo de mitombona manapaka anao satria ny fotoana atsika tazako eto efa tena lasa be vireniko ihany le resaka faminan'iny ny teny anao teo hoe tsy hiditra anatin'ny fitondrana le olona masina hoe hiditra ao anatin'ny rafi-pifidianana satria code 666 zany fifidianana zany eo anao teo miteny zay hoe raha am'le fifidianana mandeha eo izy raha aman-dreny Jean de la Croix tsy haiko hoe za veny tsy mahazo lay fanazavana le fanazavana mihitsy anao averiko ndray ny fitondram-panjakana publiquement spirituellement le sako aminao am'izao vanim-potoana zao dia fitondrana devoly manjaka tsy maintsy faranana io faranana zany ny fitondrana devoly de ara-baiboly zany a dia fitondrana fanjakany mpisorony hitantana olona masina dolo zany filoham-pirenenao zany tsy maintsy consulter fanjakany mpisorony zay fa tsy maintsy miditra amin'ny rafi-pifidianana ihany tsika anao zay sa rafi-pifidianana ka io fifidianana atao igny tsy problème hoa io ma problème an'iny de zao hoe ahoana moa nandefasanao fifidianana efa fantana fa mitanila manana raison reo candidat reo e tsy matoko tsony zay ozy mbola tsy fantana moa zany zay eritreritra anjala fa fantako fa tsy anaiky an'io mihitsy izy tena satria tena itoy foana le fandaratsika raha aman-dreny Jean de la Croix satria tena fa lasa be ny fotoanatsika raha ao namana technicien anaritsy de mba ave technicien azafady mba inserentsika kely ty zavatra ty ty ino mosy ty ty aniny ty io izy io a za so tazoma apiko kely ianao mitazona anazy ino ty zavatsy ty ray aman-dreny Jean de la Croix akoatran'ity torty ty zany a no entina navotana ny Madagasikara sy izao tontolo zao tora teny gasy be de be manana ny filazana
no zareo hébreu zany dia hoe Torah. Eto dia manitsy zany Torah zany a dia mitovy amin'ny baiboly ihany ny zavatra ao anatiny fa fomba fiteny fotsiny a no tsy mitovy. Raha mamaky baiboly nareo dia milaza ao anaty baiboly hoe nadika tamin'ny teny hébreu sy teny grika. Zany hoe teny hébreu na teny grika nadika amin'ny fiteniny le faritra amin'le faritany. Fa ity tsy zay. Zavatra nomena ana manokana ity nasaina ny soratako nandritra ny 10 taona zay manana an'ity manana ny io amin'ny lay amin'ny boky kely io dia milamina ny fiainany, milamina ny sécuritény satria tenin'ilay nahary zay nahitsy anatin'ity ary tsy misy tovizana amin'izany hoe Torah hébreu zany ity satria tsika ny tompony teny zay momba n'ity. Ka androany izy ity tsy maintsy najoro eto satria tany Antananarivo izy ity tamin'ny fandaharana niaraka tamin'ny Madagasikara dia efa noentina dia rarina sy nitsiny ity satria mivoaka avy eto Tamatavy ny teny fanavotana zay voalaza ao amin'ny Isaia koa zany hoe Isaia 41:25 zay milaza hoe ava teo fiposan'ny masoandro no anavotana anty Gasikara ty dia tsy maintsy navoaka ty androany. Ka minona reo ry malagasy, minona reo ry zao tontolo zao fa ho avy ny fitondrany ilay mpahary anavitra n'ity zao tontolo zao ty. Mazava zay raha aman-dreny Jean de la Croix tsy asitsika resaka lavabe tsony amarana amin'ny fandalantsika tsy hita tao anaty faminaniana ve raha aman-dreny Jean de la Croix le zava-nisy tamin'ny anatin'ny sudisila ireny nisy olona 13 maty mitabataba ny sihatry ny fiarina fahamarana antsika ny fandalana ny fiarina lavanila potika amin'izao satria raha anatinayna mitovy amina any amin'ny 18 millions de francs no vidina lavanila tamin'ny fampelezakevitra nataon'ny filoha teo alohan'ny Zaratsuela mitovy amin'ny haricot-vert ny kilo amin'izao re zavatra anakoro ireo no nzay atambatro amin'ny fanontaniako. Ny andrasako misy zay fanontaniananao zay satria za ny eritreritra efa tapitra ny lera raha ny tokony ho izy dia amaly anao afarany foy de foy mitodika anareo tompony lavani mpamboly lavani any avaratra aho efa niteneniko ty tamin'ny namana zay ny fanatona tamika hoe teneno ary ny mpandrara lavani manomboka androany dia manatona ny tenako ho ambiditsika lavaninareo amin'izay vidiny ilainareo anazy mahita lalana amin'izany tsika mandefa bois de rose risirusy ve vitanareo dia mandefa lavani any ivelany tsy ho vitanareo tsy mametsinanareo satria misy olona mifeanareo amin'io tsy mahazo mandefa an'io nareo raha tsy makany amin'ilay réseau tokony ameko anareo manatona manomboka androany manatona aiza nahitananao numéro azahoanareo anangambany omeko 034 10 215 41 misaotra namana technicien eo ambany eo amin'ny fahita lavitra zay zany numéro jour et nuit tsy mamono an'io fa zao fotsiny mba tsy amezanareo tsiny ahy dia rehefa tsy mahazo par telefôny nareo satria vao vita ty fandarana tya dia inoko sady amandrivony no iantso ka tsy arako dia alefasony SMS dia hovaliko foany nareo resaka anao jeu des îles iny jeu des îles iny dia tsy misy tokony anaovana faminanina satria inona ny ampony tsika eto Madagasikara averiko indray
dia tanomasina indrindra fa ty tamatavy ty tsy maintsy avena zany famasinana zany emblème atsika tamin'ny jeu des îles anie ka emblème ny LGBT ao anareo zay tsy mahafantatra an'izay dikany LGBT zany a dia omeko ny définition L lesbienne, G gay, B bisexuel, T trans. Zany hoe emblème io zany a io drapeau namena antsika malagasy a dia sarina maki, sarina varika, zay sarina varika ty amitsika original dia mainty fotsy ny rambony fa ny atsika zany dia natao lokony emblème ny LGBT lokona arc-en-ciel de mijerevy ianareo fa feno lokona arc-en-ciel ny tanàna zao dia fanambarana izany fa fitondrana vetaveta no eto amitsika dia normal raha misy ozina satria tsy eken'le pahary zany misy fandarana mbola alefany zareo ngamba rehefa aveo a ona ray aman-dreny Jean de la Croix sao dia fifanozony zavatra fotsiny izay sa hoe tena hitanao amin'ny mampaminany anao mihitsy tsy manaiky an'izany vetaveta zany tsono a le loko sao dia hitanao hoe hoe zavatra mifanojo fotsiny non tena exprès io tena exprès io ary zava-doza raha ohatra ka mbola itoy ty fitondrana misy zao dia efa nisy idondresaka mampiseho fa betsaka no anatin'ny gouvernemanta ny gay na hoe PD no mahazatra ny olona sy lesbienne sarinda na sarim-bavy anatina fitondram-panjakana loza be zany ka nitenako aloha tsy haiko zay mpaminany sasany ny ary zalahy manana ray aman-dreny sasany ara-panahy de miala tsiny aminareo fa tsy manaiky hoentina olona PD zany napotika ny Sodome et Gomorre fa raha io fitondram-panjakana zay mbola miaina anatin'izany no eto dia tsy mendrika eto tsy mendrika hipetraka eto elako eto satria afanenina vitako ny missionko dia izy koe hoentina anareo fa za kosa sy ny vady aman-janako alao anasoa tany hafa satria tsy mendrika ny olona masina tsy mendrika ny malagasy zany fomba fa vetavetana izany eto aminay aloha zany mbola misitisitrika aminao zany fa ao manomboka ao aminareo Antananarivo dia efa be dia be tsy miafina tsony ary efa tafiditra tokony sakanana zany na dia mbola tsy misy lalàna zany dia tokony sakanana zany fa vetavetana zany satria tany masina ty eny ary akasananao ray aman-dreny Jean de la Croix lava dia lava ny fandarantsika manokany tya nanaiky fahita tao anatin'izao fandarana manokana zao tamin'ity alatsinainy tya isika mpijery koa no tolorana fisaorana anjaratsika no mandinika sy ny mamakafaka nizay voalaza rehetra teo izay ny tena moa mampanao gazety dia miezaka mitondra ny hevitry ny olona rehetrarehetra manan-kevitra ao anatin'ny ity fiainam-pirenena tya eo ihany koa ny hoe tontolo ara-panahy zany avao amin'ity andro an'ity dia akasana feno isika rehetrarehetra tato tokantrano na nanaraka tamin'ny télé na nanaraka tamin'ny YouTube sy ny Facebook namana teknisianina rehetra ihany koa ny ary faharombona nanatotosa nyty fandarany tya dia tolorana fisaorana izany manatena manatena iona aminao rehefa iona eto ngambitsika rehefa tanteraka rehefa aminanina zay ny tiako tenenina ray aman-dreny Jean de la Croix mifahana fandarantsika mametriky ny veloma ho amin'ny manaraka an'izay na mananaritsitra ity vidéo mikasika ny LGBT ty no amarana atsika ny fandarana veloma toko ny raha tsy diso filohan'ny anteny mieram-pirenena am'izao efa niteny tsy hoe tant que mbola zano filohe dia tsy misy lalàna manome
vahana ny LGBT zany non tsy filohany teminera mpanao lalàna fa ny député raha manana député maro kosa zay eo anatin'ny interprétation tsy hainao iny aniketsatrao fa za vao mainka anisika do milatsary anina latsaka député a lala automatique zany lalàna homosexuel zany na izy na izy na izy fa maro anisany homosexuel maro zany fa be da be zay no anatin'ny teminera lany io latsaka député a zao amin'ny taona manaraka da nitanareo namako reo milatsary député satria misy manampaizana maro ireo homosexuel reo fa raha baiboly io no mbola hoe fototra hijorotsika kristianina atao hoe kristianina ianao a satria efa nitenanao hoe kristianina ary baiboly io no mbola fototra hijorotsikany a ao ihany no misy ny tenin'ny soratra masina dia mandrara an'izay fiarahan'ny lahy sy ny lahy sy ny fiarahan'ny vavy samy vavy zay zay le izy